Mahitana hoe teneno izy zay tonga soa ianao tao amin'ny toerana mahafinaritra hoe tena izy hoe andro miavaka androany mba zava-tsoa ianao androany hoe tsy miala manety ianao hoe sokafo ny fonao hoe fandray zavatra ianao. Amen. Fa miarabantsika tsiray avy manameran'i Jesosy fa nifankahita amintsika tsiray avy indray manona fiadana sy fahasoavana ary fahatsaran'i Jesosy amintsika tsiray avy. Amen. Daontsika heritsangana mamaky salamo salamo fahazato vakitsika aminaran'i Jesosy. Salamo fahazato vakitsika aminaran'i Jesosy. Rehefa mamaky salamo dia aza vakiana fotsiny tahaka ny hoe mamaky boky fa tena iainy le teny. Davida rehefa nanolotra amin'ny psaomany fa tsara zavatra tena émotion niaina mihitsy le izy tamin'ny zavatra hitany teo amin'ny fiainany dia ahafahany namoaka an'le izy tao anatin'ny écriture ny psaoma. Dia izany mbo tonga amin'ny baiboly miteny hoe fampaherezina nareo amin'ny salamo satria misy aina le salamo, misy vim-pasy ao anatiny. Dia rehefa mamaky tsika aza atao fahazarana fotsiny hoe andao mamaky salamo satria indraindray izy atao fahazarana fa iainy le parole dia ataovy conscient mihitsy anatinao velona atao anaty izany teny izany marina atao anatika izany ary hitranga amin'ny fiainana sy psaoma salamo fahazato vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny teny gasy nefa mety daholo izay vakianareo azy. Vakiana rehefa hita anaran'i Jesosy. Miobio an'i Jehovah ny tany rehetra, manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana, makanesy ny otrehany amin'ny fiompiana. Ao koa fantatrao fa Jehovah no Andriamanitra, izy nanao antsika ary azy isika dia olona sy ondry fiandana. Midira ny vavahadina amin'ny fisaorana ary eo ankianjana amin'ny fidirana. Misaora azy mankalazany anarana fa tsara Jehovah mandrakizay famindrapony ary miatra amin'ny tanaka faramandimby ny famarinana. Amen. Iarika ivavaka tsika. Ray masina tsara indrindra amin'ny anameran'i Jesosy, mbola misaotra sy mankasitraka anao zay ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao, ny fahasoavanao, mbola tonga amin'izao andro vaovao izay mbola nomenao anay indray indray. Misaotra Jesosy fa sabotsy miavaka ity sabotsy mbola tsy misy tahaka izay, sabotsy vaovao. Ianao miteny ao anatin'ny teninao fa misy raha toka mbola misy ny andro avao dia mbola misy nay zany ny famindraponao. Fantatray Jesosy milana fa anao zavatra mahagaga ianao anao zava-baovao indray amin'ity fiainana ity. Ka androany zay Jesosy misaotra ny amin'ny opportunité izay mbola nomenao anay ahafahanay tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ahafahanay indray mihaino ny teny fanasifiana izay omenao anay indray, ahafahanay mihaino ny teny izay velona sy mahery, ahafahanay mamoky ny fanahinay, ahafahanay mampahery ny amin'ny ao anatinay ihany. Ka misaotra Jesosy satria tsy noentinao zay tany amin'ny toeran-kafa fa noentinao zay tany amin'ny toerana tsara sy mahafinaritra. Androany Jesosy tena hisaotranao fotsiny sy very ankalaza amin'ny omboninahitranao satria fantatray fa ny toerana tsara sy mampety anay indrindra dia ao amin'ny fanatrehanao. Sokafo ny atekany fonay Jesosy androany, sokafo ny anatin'ny lalanany mba ahafahanay midery reconnaissance Jesosy ny amin'ny zava-tsoa rehetra izay ataonao isan'andro amin'ny fiainanay. Tsy toloko zay Jesosy fa hisaotra fotsiny satria efa vitanao zavatra rehetra. Jesosy manano indreto ary zahay meo anay feno ny fifantohana androany mba tsy ahafahanay mivarimbariny, mba tsy ahafahanay mijery à gauche à droite fa tena hifantoka fotsiny hidery mamemonahitra ankalaza ny anarako satria Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra mpanao tsara ianao, Andriamanitra mpanasitra, Andriamanitra mpanafaka, Andriamanitra mampahery, Andriamanitra manangana amin'ny fiainanay, Andriamanitra miasa mandrakariva amin'ny fiainanay, Andriamanitra mijery ny fiainanay, Andriamanitra maheno ny zavatra izay teneninay. O Jesosy Kristy Tompo, indreto ary zahay manatrika ianao manandratra ny feo fisaorana fankasitrahana fenatiny fonay ka raisiny aza-boninahitra fa mendrika ianao zany amatompo sy mpanjaka-panefa ny zavatra rehetra anao dia raina mandrakizay anaranao mankasitraka Jesosy. Alleluia. Amen. Sekoly inona androany? Moa isika hoe anatin'ny sekoly eo amin'ny toerana rehetra izay torinan'ny teny dia misy foana vokatra. Amen. Rehefa mijery tsika anatin'ny Genesis haitsika tsara Genesis voalohany. Ozy Andriamanitra rehefa namorona ny zavatra rehetra hoe misy tany, misy fahazavana. Dia inona ny trano? Rehefa niteny Andriamanitra izay dia misy ny vokatra. Izay Andriamanitra tany amin'ny Genesis izay ihany présent eto androany. Amen. Izany hoe Andriamanitra zany rehefa miteny zavatra anankiray dia tsy maintsy misy vokatra foana. Tenenina akaikinao rehefa miteny Andriamanitra dia tsy maintsy misy ny vokatra. Amen. Tsika iza mihevitra mihitsy hoe tamin'ny Genesis ihany izy niteny dia tamin'izay ihany ny vokatra dia hoe amin'izao zany izy niteny tsisy vokatra tsiny. Non. Satria manino? Andriamanitra ozy tsy miova omaly aloha ary mandrakizay. Raha efa niteny izy hatramin'izay mbola afaka hiteny izy androany. Amen. Fa ny fanontaniana mipetraka dia fonao ve vonina indray? Amen. Tenena hoe vonina indray ve ianao hoe? Dia valio izy. Vonina.
tongava aminao a arak'izay fiomananao. Amen. Tsika hira isotra n'Andriamanitra fotsiny a ankalazana ny anarany dia fanto fotsiny. Akopino masinao a zay ny teneniko teo azavarim-bariana satria Andriamanitra mandefa ny teniny foana fa teo amin'ny fanatrehana fa ny olona ndray tsy mandray a satria variana tsy mifantoka amin'ny teniny ny pensée indray a présent izy physiquement fa spirituellement izy any amin'ny zavatra hafa ka androany a fantohanao a aza mijery zay à gauche à droite aminao fa sory fotsiny Andriamanitra ny amin'ny fahatsarany ny amin'ny famindrapony a sy ny amin'ny fahalebiazany amin'ny fiainanao. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Alléluia. Sois Jésus. Je vous en prie de ce chant. C'est ça. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Présent ndray tena Jesosy manatrika anay mijery ny fiainanay. Ohatra Jesosy manao fa tsy mivovo fotsiny zay fantatray fa présent eto satria ny teninao dia ny teny fanarona ny teny mivory amin'ny anaraka dia ampovoany ianao. So ohatra Jesosy manana fa karakarainao ndray ny fiainanay androany. Andriamanitra mety ny fiainanay tsara satria efa mifanatrainao zay. Sotra Jesosy manana sandraka amin'ny amodiny fa mendrika ao zany. Plus haut, nous t'élevons plus haut.
suprême autorité. Du haut des cieux, son règne vient sur tout le ciel. Majesté, salut la majesté. À Jésus, soit louange, honneur et majesté, suprême autorité. Du haut des cieux, son règne vient sur tout le ciel. La terre remplie de sa Isaïe chapitre 55. Isaïe chapitre 55. Donc verset 10 à 11.
Ésaïe chapitre 55 manomboka verset 10 à 11. Vakiky rehefa hita miara-miaran Jesosy. Fa toy ny ranonorana sy ny oram-panala milatsaka avy an-danitra ka tsy mivenany raha tsy efa nanavotony tany ka nampaniry sy nampavokatra azy mba hatonga voany mpamafy sy ho an'ny nampinana. Dia ao mitakin'izany ny teloko izay lokon'ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa natanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay nampandehanako azy. Amen. Amen. Eto ny tenin'Andriamanitra dia manao parabola hoe ny tenin'Andriamanitra ozy izy izay alefany dia tahaka n'ino ozy izy, tahaka ny oram-panala ozy manino mandeha ny tany. Amen. Izany hoe ny teny zany dia tahaka ny pluie. Fantatsika tsara fa ny pluie rehefa miarosé tany dia manino misy vokatra. Amen. Ninona karazana fahamainana, ninona karazana hoe sécheresse rehefa misy ny pluie dia manino tsy maintsy tonga foana ny vokatra, tsy maintsy tonga foana semence. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny teny kosa izy alefaka aminareo dia tahaka izany. Rehefa manteniko ny teniko ozy izy, misy mission io teniko izay alefaka io, dia rehefa tonga eo amin'ny tany izy dia manino ohatran'ny ranonorana ozy mitondra vokatra. Androany tonomboka amin'ny Jesosy fa ninona fahamainana eo amin'ny fiainanao, mety aretiny zany, mety fahombiazana, mety zavatra mety mampahory anao. Androany rehefa tonga eto ny ranonoram-panala ny teny izay hivatravatra avy any an-danitra, tononona fa hitondra vokatra amin'ny fiainanao zany miara-miaran Jesosy. Amen. Raisy fotsiny zany satria zany ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Ozy tsy maintsy misy vokatra ozy iteny io ary tsy miverina ozy any amiko raha tsy manatanteraka mininy ny asa izay andrarako azy. Ny tenin'Andriamanitra zany misy mission. Tenenina akaiky hoe ny teny misy mission. Ary ny olona rehefa misy mandefa mission zao soldat rehefa ny général tsy miverina raha tsy maheno raha tsy manatanteraka ny mission satria efa misy directive nomena azy. Ny teny koa zany ohatr'izay mihitsy. Ny teny tsy miverin'Andriamanitra raha tsy manino raha tsy anasitrana izy androany. Androany tsy maintsy misy fanasitrana eto amin'ny Jesosy satria misy tenin'Andriamanitra eto. Amen. Mba minora eto zany tsika. Mazava be ny tenin'Andriamanitra, tsotra be le izy. Fa zay ho aveko foana mahita fogonina le izy androany. Amen. Ny sakana tsy tenin'Andriamanitra ny teny toriana foana. Toriana foana ny teny. Mandefa ny tenina ozy izy, anasitrana azy, anafaka azy. Fa le fo ve le tany hoe vonona nandray le semence any ny fanontaniana be dehibe. Dia amin'izao mahatonga ny olona averiko foana ty zavatra ty tsy mandray vokatra. Misy sakana. Ny sakana amin'ny fanasitrana dia izao présent ny olona mihaino teny any izy, présent izy fa ao spirituellement izy tsy ao. Mety présent eto anao fa ny sainao zao efa misakafo rariva ina no hoaniko rariva. Sainao efa mety amin'ny sarotira rapitso hoe andeha hivoaka rapitso. Be dia be no tas de cœur-ny olona ohatrany ao fanatrehan'Andriamanitra. Zay zavatra izay mila amin'izay hoe mila miomana foana tsika rehefa mifanatrehan'Andriamanitra. Satria rehefa misy teny latsaka indray dia tara be tsika mikapiteny fa Andriamanitra miteny dia efa tsy présent tsika spirituellement dia lasa izy dia tsy mandray vokatra tsika. Tenenina akaiky hoe mila miomana tsara foana hoe mifanatrehan'Andriamanitra. Amen. Tenenina mila miomana hoe fa zay miomana ihany mandray vokatra. Sakana faharoa efa tenen'ny Paolin'Andriamanitra teo ny incrédulité. Io koa dia misy foana koa io, toe-po dia misy foana koa io. Mety manatrika fotoana eto tsika, mety manatrika teny eto tsika. Fa raha mbola misy incrédulité, raha mbola misy tsy finoana dia manino tsy hitondra vokatra mihitsy le tenin'Andriamanitra. Dia zay mahatonga antsika mivavaka tamin'ny intercession teo hoe afao Andriamanitra amin'ny tsy finoako. Zay ilaina mivavaka ohatr'izany. Satria manino mila miaro finoana tsika. Satria ny teny hoe afahafoana ny Hébreux 4 rehefa averiberina foana. Ny teny ozy izay nafafy tamintsika manino tsy mitondra vokatra tsy miaro finoana le olona izay nandray azy. Dia nefa nanao izy tsika tsy mahasikatra amin'Andriamanitra raha tsy misy finoana. Dia ozy izy Jesosy any am-parany any rehefa ho avy izy dia manino no ahita finoana va eo amin'ny ozy, mo ahita finoana va zany. Condition sine qua non zany ahafahan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia finoana. Tenena finoana. Amen. Kolokolo io finoana io hoe. Oui, amen. Dia mivenaina amin'ilay Ésaïe chapitre 55 teo. Tadio tsara fa ianao zao raha manana jardin hoe jardin de fleurs ao tokotany. Azo arrosena mihitsy iny jardin iny fa manino tonga dia fanesy manazy daholo ny fleur dia maty. Ianao koa raha vao tsy arrosen'ny tenin'Andriamanitra dia lasa maty ny fanahinao. Dia tenenina akaiky zay ilaina mamonjy secours foana hoe marina zany. Raha vao tsy arrosen'ny tenin'Andriamanitra ny fanahinao dia lasa malazo. Ino mahatao kivikivy, ketraketraka, lasa tsisy pisy zany, lasa mora mikorapaka.
lasa tsisy fiadanana. Remarque tsara izy fa rehefa tsy mihinana ten'Andriamanitra na tsy mihaino toroteny na rehefa tsy manao louange, zany hoe rehefa tsisy présence de Dieu, dia remarque foana nge fiainantsika fa misy zavatra tsy mandeha amin'ilony zany foana. Misy zavatra tsy mandeha amin'ilony satria tsy ampy an'ilay fananten'Andriamanitra. Ka androany ho avy eto ny tenin'Andriamanitra. Andefa mitenin'ny Andriamanitra izy anasitrana. Tenin'Andriamanitra fanaso fiainana. Amen. Ninona zany mety karazana famezinana eto rehefa tonga eto ny teny tondra fahazavana izy ary tondra fiainanao miaramian'i Jesosy. Amen. Ninona karazana zavatra matimaty ozy Jesosy hoe zaho fananganana sy fiainana. Rehefa tonga eto Jesosy dia maninona? Zaho izy ny anangana ny fiainanao. Zany verset be dia be zany fatatsika fa nisy hoe présence afaka avoakantsika aram-potoana rehefa tonga ilay problème. Zay foana fety ny olona an'izay hoe manana teny ianao, fantatrao ilay teny, fa rehefa tonga ve ilay tranga, ianao ve afaka mamoaka ny hoe il est écrit, il est écrit. Ny succès fa men'Andriamanitra daholo, menantsika verset, menantsika ny sitrapon'Andriamanitra, fa ilay mamoaka an'ilay izy aram-potoana takian'Andriamanitra amintsika. Amen. Androany anaran'i Jesosy tsy miala aminay eto ianao, fa ny teny rehetra izay ho afafy eto dia voatahirana atao ny fonao ary hitondra vokatra zato aveny amin'ny fiainanao. Amen. Ka zay manandeana foana ilay tsekola, tsy maintsy arozena, tsy maintsy arozeny ny fanahinao io. Satria rehefa tsisy arrosage dia maninona? Maty ho azy. Aza atao option ntsony ny fananten'Andriamanitra hoe androany androany tsy taindeha fa ohatrany kamokamo, fa mba ataovy tena nécessité sy vitalina aminao hoe tsy mety ny fiainako raha tsy miheno tenin'Andriamanitra. Tsy zavatra mandeha amin'ny laoniny eto amin'ny fiainako raha tsy mahare tenin'Andriamanitra. Mba manano zany tsy an'izany etaeta zany fa amin'ny fananten'Andriamanitra. Ozy Jesosy rehefa tafasaraka amiko andreo tsy mahavita ninina. Zany hoe raha vao lavitra ny tentsika dia tsy mandeha amin'ny laoniny ny fiainantsika. Zay ny tiany Jesosy tenenina amin'iny. Raha vao lavitra ny présence de Dieu tsika, raha vao tsisy fananten'Andriamanitra dia aza manantena hoe andeha ny fiainanao. Satria efa natao iray amin'ny Jesosy tsika. Amen. Tenenina ekenao mifandraisa tsara anao amin'ny Jesosy hoe tenenina ekenao aza miratsy sekoly intsony hoe amen. Zany ny succès miaraka amin'Andriamanitra satria ny teny rehetra izay azonao fananten'Andriamanitra dia mamelombelona ny fanahinao. Ozy izy tsika hoe ny tenin'Andriamanitra tsy vakiana fa sakafo. Ohatra tsika mihinana sakafo fizika ihany, imagine tsika tsy mihinana sakafo fizika lasa marary. Raha vao tsy mihinana sakafo spirituel koa ty fanahintsika ity dia marary. Dia nefa ny tombontsoan'ny sakafo ny tenin'Andriamanitra maninona? Aina zay ho an'izay mahazo azy zany hoe mahazo aina ny fanahinao, tena mahazo aina ny fanahaka rehefa mihinana teny fa tsy vitan'ny fanahy fotsiny mahazo aina fa niny fahasalamana ho anofony rehetra. Rehefa misy teny zany dia tsy maintsy misy fahasalamana. Amen. Androany ninina karazana aretina eto, latsaka eto ny teny tsisy aretina mitoetra ntsony eto amin'ny Jesosy satria misy teny tondra fahasalamana eto. Satria ny teny dia miteny hoe aina ho an'izay mahazo azy, fahasalamana ho anofony rehetra. Amen. Raisy fotsiny reto ilay izy tenena tsotra miaraka amin'Andriamanitra hoe fa ianao ihany ny eran'io hoe rehefa mandray ianao hoe amin'ny fotsotra izay lazay dia hitranga aminao mivokatra hoe amen. Ka zay miomana tsara fotsiny, miomana tsara fa hiteny Andriamanitra. Andriamanitra fety tiantsika foana izy, mananitra antsika izy, manangana antsika izy, mandefa mimpaminana izy ozy any amin'ny Amosa 4:7-8 hoe tsy miteny ozy Andriamanitra zavatra anankiray na tsy milaza zavatra ny mpanompany. Rehefa ve izy reto mpanompo Andriamanitra aza mijery azy ataoko olombelona fa mijery azy hoe m'envoyé de Dieu io. Matoa izy mijery io misy teny zay efa napetraka Andriamanitra ao aminy, ary le teny zay apetraka Andriamanitra ao aminy natao izy vokatra ary natao henanao. Fa ny fonao fotsiny mila misokatra androany. Tenena akaiky mila mangetaheta koa ianao hoe condition voalohany tena hoe mila finoana, condition faharoa mila hetaheta. Za miteny anareo aza tonga rehefa fananten'Andriamanitra tsisy hetaheta zany. Tena aza tonga amin'ny fananten'Andriamanitra tsisy hetaheta zany. Aza atao fotsiny hoe corvée isaky ny samedina hoe eny teny indray hoe tsisy atao dia andeha fotsiny fananten'Andriamanitra fa vokiso foana ny hetaheta, velombo foana ny hetaheta satria zay nona sy mangetaheta no vokisana. Ianao raha tsisy hetaheta aza manantena mihitsy ianao ny vokisan'Andriamanitra. Condition hitakina anatin'ny fo daholo zany ahafahana mandray zavatra eo amin'ny fananten'Andriamanitra. Ianao zany mila manao bilan spirituel foana hoe atraiza ny hetahitako mitady an'Andriamanitra, atraiza ny soafako mitady an'Andriamanitra. Za zany ve efa mandeha amin'ny routine fotsiny tonga sekoly, za zany ve efa routine fotsiny famakiako baiboly, za zany ve efa routine fotsiny vavako fa tsy tena maninona efa ohatrany tsy tena iaina be, tsy tena hoe mahatsapa tena akaikin'i Jesosy. Dia lasa tonga amin'ilay tenin'i Jesosy hoe reto izy manajambolony fotsiny fa ny folo lavitra anahy. Tatsika izay ilana bilan spirituel, ilana fitokanana sy ilana fandrinetena mandrakireva. Androany matoky fanatin'izay fitariana sy hiomanan'izay efa vonona tsara ny fonao, sokatra tsara masom-panahinao dia averiko ihany.
sokafo ny tahita sokafo ny fo a dia fantoa amin'izay teny reto fa tsisy latsaka ny teny eto a eo amin'ny fiainanao amen ary hitondra vokatra mahagaga sy takatra ny saina amin'ny fiainanao a satria marina ny tenin'Andriamanitra amen tehakitsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsehaka koa tsika andraisantsika mpamon'Andriamanitra Alléluia. Tena kaikinao tsara. Raha isika vetivetika ao amin'ilay marika 6 iny a. Marika 6 a 5 verset 6 marika 6 a 5 à 6 azafady. Dia zavatra expérience izay niainan'i Jesosy ilay izy a. Matetika na antsika kristiana azy mitrango eo amin'ny fiainantsika izy dia indraindray ohatra mitondra fahakiviana zany indraindray. Fa mampahirantsika androany Jesosy fa misy vokatra. Misy vokatra. Tena kaikinao misy vokatra. Misy vokatra ny obéissance. Marika 6 a verset 5 à 6. Marika 6 a 5 à 6 amin'ny anaran'i Jesosy. Il ne peut faire là aucune œuvre puissante, sinon qu'il imposa les mains sur quelques malades et les guérit. Il s'est donné à cause de leur incrédulité et il parcourait le village d'alentour enseignant. Amen. Zavatra nitranga teto tamin'ny toerana izay nandehanana io tao amin'ny tanàna izay toko hoe nipoira natongavana nandray azy en tant que olombelona dia tsy afaka nanao miracle ozy izy fa zao nefa misy hoe sinon eo amin'ny teny frantsay izy fa amin'ny teny gasy izy na sy efa kiko amin'ny teny gasy azafady vetivety marika 6 dia zao voasoratra amin'ny verset 5 ary tsy nahazo nampiseho ely akory izy teo sinon afa-tsy ny nametraka tanana teny hoe kaikinao misy fametrahan-tanana ihany ka nitranga sinon qu'il imposa les mains sur quelques malades et les guérit afa-tsy nametraka tanana tamin'ny olona marary vitsivitsy foana izy ka nahasitrana azy hoe kaikinao na misy tsy mino azy fa mametra-tanana Jesosy dia sitrana zavatra takina aminao kristiana tsy miandro ny finoany hafa ianao fa ny finoanao jeren'Andriamanitra vonona avy anao tena kaikinao vonony Jesosy nametra-tanana izy dia sitrana tsika fa anatin'ilay fiomanana an'ilay fivoahana aloha no passé mihitsy aloha ny vacances fa ndraindray na ny fanahany olona ndraindray ohatra ny somary miaina vacances zany ao tsika aloha no mivonona tsara tsika hiatrehantsika an'izany hoe fivoahana ny ivelan'izany hitondra an'izany fanasitranana zany tsy anotantsika hoe mino ve ianao fa tonga dia mivavaka tsika manatony olona malemy tsika manatony olona mety marary tsika misy parole de connaissance hiampiasain'Andriamanitra anao amen tsy midevine anao fa tonga dia ampahitany fanahy masananao misy zatra tsy mety quelque part ao anatin'ny vatan'ilay olona dia ametra-tanana ianao tahaka nametrahan'i Jesosy tsy andro ny finoana hoe eto lakoronavy ny paster ohatra misy mosquée ohatra ny tena silamo bedabeta tsy rarahako zany tena kaikinao tsy rarahako zany raha iandro ny finoan'ny olona ianao tsy havita ny asan'i Jesosy mihitsy fa acte 10:38 jereo kely vetivety révision acte 10:38 Jesosy nandendeha teny rehetra teny nanafaka an'izay nampahoriany devoly na satana amen ny zavatra ataonao dia mandendeha dia manafaka olona na vitsina izy Jesosy tsy kivy mihitsy hoe sur quelque malade fotsiny tsy maninona na vita mivavaka olona ray anao hoe tsy maninona zany tena kaikinao mivoatra zay tenantsika amin'ny invitation hoe na dia olona ray ary nao dia olona oatrano ary iroso tranonao tsy maninona Alléluia anasanareo mbola hitsangana misy hira izay ataontsika ao anatin'ny école de guérison tsika fa zao olona afaka tena olona afaka do tena libéreo tsara mihitsy ny fanahinao libre proclameo zay liberté zay hiatraika hatrany anatinao rehetra ray manontolo any amin'ny anaran'i Jesosy Libéré, oui
je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Satria mahavita Jesosy. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, acheté en son nom. Proclamé de saints zany, miaino anatin'ny liberté. Tsy matahotra hoe mpangalatra efa navita amin'ny PE, tsy matahotra mihaona amin'ny polisy, fa faran'izay izy mahita amin'ny polisy. Je suis justifié. Ma culpabilité Afaka ianao. Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié. Livre de toute humiliation et inquiétude, afatondu maso, afatondu molitra, noho ny anaranao Jesosy. Ianao mitondra ny fahambarakany mba hatonga anay hafa. Aza mitondro molitra sy tondro maso zany Jesosy. Fa ianao mitondra ny zareo molitra, zareo nafahany nahatonga anay afaka ankehitriny. Misaotra Jesosy, misaotra fa sika afaka. Acheté, oui je suis racheté. Alléluia. L'esclavage terminé. Amen. Amen. Je vis ma liberté. Je suis libre. Héritier, je suis un héritier. Alléluia. Oui, pour l'éternité. Un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation. Je suis libre. Oh Seigneur Jésus, je suis libre. Je suis libre et je peux libérer les autres. Oh, plus de culpabilité, plus de condamnation. Jésus a tout payé. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Plus de condamnation. Plus de culpabilité. Je suis libéré, acheté en son nom. En ton nom, Jésus-Christ, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Raha io misotranao zahay. Misotranao zay afaka manandratra ny anaranao teo amin'ity toerana ity. Libre de tout péché, libre de toute condamnation, libre, libre, libre. Plus de cage, plus de prison. Oh Seigneur, tu m'as justifié. Tu m'as justifié, tu m'as lavé, tu m'as purifié.
t'es occupé de toutes mes iniquités, de toute malédiction. Oui, toute malédiction, tu as porté, Seigneur Jésus, sur la croix. Je n'ai plus à porter aucune malédiction ancestrale. Si le Fils vous a franchi, oui, réellement, vous êtes affranchis. Merci Seigneur de cette liberté. Merci Seigneur de cet héritage, de cette vie en abondance que tu nous as donnée ici-bas. La vie éternelle qui nous est offerte dans le nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, nous attendons à toi. Par la foi en Seigneur Jésus-Christ, ô Père, la santé divine coule en nous. Tout ce qui n'est pas de toi, arrache, ô Seigneur Saint-Esprit, arrache tout ce qui n'est pas à toi. Merci Père, merci. Merci pour l'onction qui règne en ce lieu, Seigneur. Merci pour toute bénédiction. Tu nous avais promis, ô Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Jesus o Natal nataonao ahiterana. Androany Jesosy dia mbola hiterana. Ianao rery ihany no mitia hatramin'izay. Ianao rery ihany no mijery ahy tamin'ny masoandrak'izay. Ka tsy haiko ny tsy hideranao Jesosy, fa natao hideranao. Jesosy, mifoko ny atao anatiko rehetra natao hideranao, natao hitsaoka ny anaranao. Iderany Jehovah izay rehetra atao anatiko, ny anarana Jesosy. Natao ao hideranao, ka ny foko sy fana tompo ankalazanao, ka ny androko reny hiterako tsisy fetra tompo. Namboarnos, zao hoe ty tena natao hiteranao. Alleluia, Jesosy. Sandratanay to ty toerana ty. Rehetra izay natsoinao ray hiteranao. O Jesosy, mitady olona tena mivavaka sy hiteranao ianao. Fidio izay Jesosy. Natao ao hideranao, ka ny foko sy fana tompo ankalazanao, ka ny androko reny hiterako tsisy fetra tompo. Lay anaranao Jesosy, hiteranao ao mandraky izay hanandratra
créé votre Dieu natao iterana natao iterana Jesosy atolotro anao foky ray manontolo fenoy fitiavanao fenoy boboaky mba hiterahany hafanao enkeo Jesosy mianaranao sarobidy amen teritsika ao an'Andriamanitra mahazo toerantsika terenokaikinao fataro ny antom-pisinao mila mahafantatra ny antom-pisina ny olona fa raha tsy mahafantatra ny antom-pisina ny olona efa nalefa raha vao tsy mahafantatra ny antom-pisinao anao dia lasa olo-kolopona terenokaikinao zatsy olo-kolopona tsy paraksidona tongavaka eto tany terenokaikinao tsy paraksidona tongavaka eto tany betabe ny olona voafatotra an'izany satria miteniny data miteniny mamana ianao nefa tokony tsisy tsony efa tsy niandry anao tsondry zay dia efa mode sina hoe fa sitrapon'Andriamanitra mihitsy angamba natonga anao eto tena tapao zay zavatra zay mijoroa za tsy teraka paraksidon zany amen za tena tsy tena programmen'Andriamanitra mihitsy natonga teto tany amen teneno teneno amen misy lavana na mihitsy eto ambony tany zao tadidio tsara raha mbola membre encore du Christ ianao misy lavana anao foana tadidio tsara fa raha eto amin'ity misy ny empreinte digitale ty ny asianao vernis à ongle tsy tsara tarehy mihitsy fa ny ongle natao misy dikany eto ambony ety natao iny tananareo vehivavy misy vernis à ongle io mahafatifaty tsara amen misy lavana anao mety tsy le marqué fa tsy tsara ny corps du Christ raha tsy eo ianao tena kaikinao tsy tsara ny corps du Christ raha tsy eo ianao hitanareo mahatonga ny olona lasa le misitasitaky reny dio tsara fa averin'Andriamanitra amintsika foana ty resaka hoe famille ty efa anaty bonne famille ianao zao dia aza mieritreritra miala mihitsiny satria mitanjo ny Satana anilika anao ivelany mba hamono anao moramora marina zany mahatonga anao ohatrany hoe tedaviny isitasitaka ohatrany hoe tsy bienvenu zao anatin'ny famille anankiray tadidio tsara fa Satana ny ambadika zay tena kaikinao Satana ny ambadika zay le tainy ariatokotany ary zay anao le taina zany tapahandoha fa rehefa miaraka amin'ny famille sode zay misaraka fasika zay mitambatra vato ny vato mavita mandrava afaka anarenana zavatra fa mifasika tsy maintsy misy lion atsona hoe ciment zay vao afaka mitambatra ndraiky fa tsy ambaroboarina le izy ao tsika mbola hijery ny louange sy adoration ndray ny tena vrai louange sy vrai adoration any Jean 4 nareo mahita an'izany Jean 4 nanomboka verset 21 rehefa tafady resaka tamin'le vehivavy Samaritany Jesosy dia hoy izy hoe nareo sisy tsy mahafantatra n'le Andriamanitra tomponareo zay izy mahafantatra teneny hoe connaître fa tsy savoir ny olona mipetraka ao anaty religion dia mitoetra ao anaty savoir ny savoir dia fombafomba raha isinoty zay ny savoir fahalalana fombafomba ny fahalalana fa ny fahafantarana an'Andriamanitra dia nyteneny Jesosy mihitsy izahay mahafantatra n'le Andriamanitra tomponay misy fotoana ny tamin'ny andron'ny Samaritany izay nivoaka avy amin'ny Jakova ihany koa izy dia teo amin'ny tendrombohitra ozy izy teto amin'ity tendrombohitra ity ozy izy no nasain'Andriamanitra anompona anazy tena kaikinao marina zay fa avy eo nareo jiotso sy izy lazainareo fa tsy maintsy any Jerosalema marina koa nefa zay tamin'ny alalan'ny Davida tamin'ny alalan'ny Solomona fa ozy izy amin'izay Jesosy avy eo fa ho avy ny andro ary tonga ankehitriny tena kaikinao tamin'ny Jesosy nytenen'io dia efa tsy tao Jerosalema fotsiny ihany tsy teo amin'le tendrombohitra fotsiny ihany fa naiza afaka miroe afaka miadory de izy avy ny andro
Andriamanitra ozy izy dia fanahy ary Andriamanitra dia mitady vrai adorateur. Nanomboka tamin'izay dia nitenenin Jesosy amin'izay mitady vrai adorateur. Misy zany ny olona miadore fa tsy mbola vrai. Kaikinao ianao hoe mba teo vrai adorateur. Amen. Misy plasy malalaka zany, misy poste malalaka koa amin'ny corps du Christ, vrai adorateur. Amen. Mila misisika mba ahazona an'izany zavatra zany. Fa misy olona miteny je t'adore fa adoration hafa le izy. Alléluia. Laissons-nous Josué 24. Ce soir, tout fait dans le pour 14 à 15, Josué 14 à 24, Josué 24, verset 14 à 15. Josué 24, 14 à 15, maintenant donc, craignez le Seigneur et servez-le en sincérité et en vérité. C'est là, tout le monde est avec sincérité et vérité, en esprit et en vérité, et ôtez les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez le Seigneur. Nanmelesona antarana kisare satria tafiditra tao Kanana, teo kaikinao tafiditra somatsara tao Kanana. Pena be ny olona tafavoaka tany Egypte, libéré, zay ny ilana ataontsika teo, tafavoaka tao Egypte, fa tsy mbola tonga vrai adorateur. Tsy mbola manompo n'Andriamanitra velona izy, fa mbola mifangaro. Zany hoe mbola misy an'le Dieu des pères ihany, mbola misy an'le Dieu avy any Egypte ihany. Hoe inona le izy, tena kaikinao inona le izy. Io le fombafomba, io le fombafomba religiosy. Tsy mety, tsy tafiditra ratsy zao, tsy mety ratsy zao. Esory amin'izay zay fombafomba zay, Jesosy mihitsy ny teny. Maintenant ozy izy, efa tonga ankehitriny fa vrai adorateur tadiavin'Andriamanitra. Inona le vrai adorateur? Tadidio tsara fa rehefa naniraka, rehefa nakany Mosesy, mifidy Mosesy Andriamanitra, dia izy teneny ny olona, teneny ozy izy Farao, teneny ny olona avoa izy mba hanompo any amin'ny désert. Mahagaga be fa maninona anao any amin'ny désert. Nefa notriny hoe fampahitana fitiny, notriny hoe mba nanana trano, mba nanana zavatra ihany tao Egypte, nanana toerana izay efa noman'Andriamanitra tamin'ny alalan'izy, tamin'ny alalan'i Joseph, tena kaikinao tamin'ny alalan'i Joseph, tao Gosena. Efa nasian'Andriamanitra fitoerana ihany tao nitahian'Andriamanitra azy. Hoy izy Andriamanitra, fotoana zao ivoanao ao, mila mankany Kanana ianao. Azonareo le izy, avoainy oloko hanompo ahy, zay ny teny tamin'ny Mosesy. Andriamanitra tsy niteny, avoainy oloko ahy, da avela ozy libre amin'ireny eraky ny désert, fa avoainy oloko hanompo ahy. Fanompoana adoration, fanompoana louange. Alléluia. Ao tsika. Fanompoana kay rehefa milohe, fanompoana kay rehefa miadore. Hafa kely izy, kaikinao hafa kely le izy. Verset 15, vous dites si tout soit. Et si vous semble mauvais de servir le Seigneur, dit, n'avocnareo mba servir, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Eny zany teneny Josoa zany. Reo ohatra ka tianareo ary, dia fidio zay Andriamanitra reo. Tazomy any, zay le mahatonga ohatrany hoe entitra be izy ohatrany hoe tazomy ary ny fombafomba anareo. Tazomy ary ny fombafomba anareo raha ohatra ka zay mampety anareo. Fa zao kosa dia ozy izy, mbola toizina, où les dieux que vos pères qui étaient de l'autre côté du fleuve ont servi. Nakaiza nefa les pères, teny kaikinao maty. Ringana. Tsy nahazo nandova ny Kanana satria Andriamanitra sarom-piaro Andriamanitra. Teny kaikinao hoe mety voavonjy ianao. Fa misy zavatra tsy maintsy isarahanao manomboka aloany. Mety tsy voatery ao anatin'ny Baiboly mezantsika hoe aza mandiha findrafindraona hoe aza mandiha amin'ny hirana zao tontolo zao. Tena kaikinao tsy voasoratra ao anaty Baiboly zany. Fa ny adoration na ny louange zay rehefanao, ny danse sy ny hira zay mivoaka avy ao anatin'ny fonao, mivoaka avy eo am-bavanao, tadidio tsara fa tsy maintsy adressé à un Dieu, soit le vrai Dieu, soit le faux Dieu.
na Satan tadidio fa mifody eo rehetra Satan daholo ny ao ambadika teo kaikanao mila mahay misafidy ary ianao androany tahaka ny josoandro a choisissez qui vous voulez servir. Ou les que vos pères étaient de l'autre côté du fleuve ont servi, ou les dieux des Amorites dans le pays desquels vous demeurez. Mais quant à moi, quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Aza menatra mihitsy any ampiasana ianao rery any no tsy mitsangana rehefa misy fetiny CE. Zavatra efa niainako zany a. Zavatra efa niainako zany fa tsy hoe dia averinareo fa mbola hoe tsy mitory zavatra tsy niainako a. Efa niteneniko anareo ihany koa iny. Hoe tamina mariazy namako meilleur ami ako ako sady ny servena toka ny hoe andao andia solon'le tena tamin'izay tena solon'le tsara mihitsy satria za rery mipetraka tsy za rery tsy nandeha za fitarika amin'ny olona solon'le mifandadaka eraky ny karazy eraky any sady mama fa tamin'izay tena solon'le fa solon'le tena toerana nisy any araka tamin'i Jesosy zany maro zany zavatra tena zay moa zany mbola be be ny olona mbola manao an'izay mariage zay ambolohany dia antsomy pastera mitariky vavaka aza mba miinvitehana mariage mihitsy ka hoe tsy fiderana tamin'ny voalohany ka tamin'ny farany fa za tsy vavaka eo oui tena mety ozy anao miavinavina koa pastera ho pastera ihany na ampiasain'Andriamanitra be manao azy sy Andriamanitra zany moi et ma maison servirons les seigneurs reto tongotry reto reto tanany reto tsy mitenaka raha tsy fiderana reto tongotry reto tsy mihetsika raha tsy fiderana maro zany antan'io vadiko raha mbola noetiko nandiry zareo andao ivoaka boaty kely tsisy mahitsika ty antan'io ivadiko raha mbola nandisy lo zany zay antan'io izy mifamia zay oui famia zay fa pas de slow qu'il en soit ainsi na sy misy Céline Dion kely non satria fantatra inona ny hoavinay mila fantatrao zany tena kaikanao mila fijoroana ety ambonin'ny tany iza ninonao aza zany ka nisy indien zay ny ala niasa tamiko dia ozy izy ino moa izy mba hira inonao satria za ko amin'ny écouteur ao ampiasana samy mihaino zay hirany zany ny olona ao ampiasana dia nampianoko anazy dia nataoko en français tsara mihitsy tamin'izay hirany impact na rehefa ataontsika ny hira rehefa aveo Christ de ma joie tsy hoe ay hira tsy tadidiko rythme anyteneny teo zany adoration a zany c'est quoi aussi izy zany tena ampianariko azy dia nisy anankiray zay koa mpitana tomobile avy nandeha fetiny CE tsara mihitsy tamin'izay dia nalefa nateo izy ino moa izy mba hira tiana hoe nono zay zany tsisy ao anatin'io radio io dia kakabe izy fa ino zany iro zany izy marina lesiko raha any amitsika tonga any Madagasikara tsika afaka misy radio be be any 103 tsy tadidiko koa misy teo fa 91 angamba misy koa MRE ohatra zany RKM etsetsetsetra fa ty tsisy dommage dia zany tsisy dia kakabe izy dia mivonoa mihitsy izy toy zay mba teneny fantatrao hoe hoany worship dia fantako fa tsy fantany le izy fantatrao hoe hoany praise ataoko hoe louange koa le izy na adoration tena tsy haiko zany izy dia jiroko vavolombelona teo izy dia gaga izy ay ve misy alors misy fotoantsika tsy maintsy mijoro tsy mihetsika akory na hoe na tsisy mahita ary ny akiberiko sy ny akikeliko ao anaty kiraro ao tsy hoe mihetsika matsiarotsiaro ny andro fahiny andizako so misy fotoana rehefa misy olona tena hoe kay pastera mitariky pastera mihitsy no mitariky an'le hoe afindrafindao afindrafindao quoi je bouge plus zay mivady mandiha reny afindrafindao reny ny olona mipetraka tsara mihitsy tsisy miketika tsisy sa miketika confirmation eny tsy publique le izy fa quand on a des confirmations na cousine zay cousine taty mipetraka tsara mihitsy tsy nandihy du début jusqu'à la fin gaga zareo dia manatona ry zareo hoe fa qu'est-ce qui se passe dia zaraina am'izay le izy zao ny zavatra mitranga zao ny zavatra ijoroana amen kaikinao mba masahy am'izay moa mijoro ianao no mba tsy mijoro mihitsy anao tsy fantatry ny olona mihitsy
raha ny hira inony ihany sy ny hira fandizany ihany ny andizanao kinary ny tovizanao inona ny mahasamihafanao sy izy inona mahasamihafanao sy izy alléluia peut-être de ozy izy Joshua moi et ma maison on a décidé de servir le Seigneur. Servir égale adorer, adorer sy milouer. Mitady olona tahaka izany Andriamanitra mandraky tiany androany. Roany raha ny olona ambadiky ny vidéo na ambadiky ny radio, choisissez qui vous voulez servir, choisissez. Pas choisissez bien. Amen. Misokatra foana teraka akinao, misokatra eo. Fa maninona azy ataovy anaty anina mihitsy ny pourquoi? Fa maninona? Satria ny olona reny ihany manana an'izay fahafahana mifidy izay ny afaka atao. Ny biby tsy afaka teneninao zany hoe toto na minomino. Choisis Dieu. Tsy manana an'izany izy. Fa zasy ianao no afaka manana an'izany za kosa Jesosy ve nanavitra, za kosa ve ohatran'izao, tsy ohatr'izao raha tsy Jesosy. Milina fijoroana tahaka izany tsika mba ahafahantsika misitraka ny tena ambadiky hoe fanompoana an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy miforce izany tena akaikinao na tena votana ary ny zanak'Israely. Loza folo no natao tao mipasena tao amin'ny Egypte. Tsy maintsy mipase ny ranomasina mena, tsy maintsy mipase combat Joshua 31 royaume. Enjany zany tena akaikinao, enjany zany. Fa nefa tonga tao Kanana, mbola nitenenany hoe choisissez le Dieu que vous allez servir. Enjany zany efa olona zay tonga hatramin'ny farany zany, efa tonga zany hoe za kosa rangahy tena zatsy. Zany reny nefa hitako dia mbola hiverina ihany. Tena akaikinao hoe mbola misy miverina. Tena akaikinao mila mitandrina ianao. Tsy hoe efa tonga amin'izao stadinao zao anao dia hoe za tsy possible miverina, fa mila michoisir isan'andro foana. Isan'andro, aujourd'hui Dieu est l'alpha et l'oméga de ma vie. Aujourd'hui je vais l'adorer. Aujourd'hui je vais le louer. Dis à ton âme, psaume 103. Amen. Mila foazinao ny animanao, mila voakanao, mila velanao se manifester amin'izay ny Saint-Esprit efa ao anatinao avelao izy akaina sy akapahana amin'izay. Alléluia. Izy no tadiavinao servir, izy servir, izy no tadiavinao adorer. Andriamanitra tsy miforcer anao zany ny fanahy masina tonga dia midorana amin'ny électricité dia io tsy maintsy midansy. Ohatrany hoe tany amin'ny andron'ny Texas dia tifirina basy dia tsy maintsy mandihy le tifirina basy ny korotana. Efa nahita ndraiky tsika tamin'ny film. Forcena mandihy dia ale danse papapapapa dia eo. Tsy ohatry zany Andriamanitra. Avy any anatinao izy, ianao mihitsy ny tia ny hetsika, ianao mihitsy ny tia ny hira. Ny vavanao akory tsy nitereny akory vavanao tato ele misy. Fa ianao mihitsy ny tonga dia mihira avy any anaty le adoration, avy any anaty le louange no voaka. Za mahatonga ny hoe betabe ny olona mampalahelo izy nefa misy. Betabe ny olona asiana hoe chanson évangélique, asiana Jesosy ao anatin'le hira fa tsy mahatsapa ninina mihitsy ianao satria mifeo amin'ny fotsiny ny asiany trémolo be. Trémolo zany le tsy resaka feo le izy, tsy resaka zany le izy, tsy hany mihitsy le izy, avy any anatin'ny fonao le izy, avy any anatin'ny fonao le izy. Amen. Za zao izy tero anao. Aza miditra hoe za andeha hanao kolana satria za tsara feo. Mazony zany nefa ny tena mbola existe zany amin'izao. Vao misy olona fantatra hoe avenir averi dia tonga dia rapitsa izy olona mbola tsy mipenaka, olona mbola tsy sanctifié, tsy purifié akory, rapitsa izy efa mitarika louange sy adoration ery ambony seny.
za tena mifona amin'izay mety pasteur mety mahare zao fa jamais mampiakatra an'izany. Misy pasteur zay fanodiny amin'i Jesosy izy, pasteur amin'ny PCC Raja, izy ny fondateur ny PCC, pasteur Raja. Tena teneny mihitsy tsy n'importe qui izy nitafakany eto ambony estrade ty mangina hoa ny eraky ny trano mangina tsy n'importe qui zany nafaka miakatra eto izy marina zany tsy hoe hitako tsara feobio taty de eto avia ty avia tonga de tary io miandry miandry io nangasy ary mba teny zany tsy masoka ny vadina andry tsy maimaika sy ray tetaka akory ny ilainy zany tetafin'Andriamanitra. Amen. Eto ambonin'ny tany ny olona libre. Tena libre ny olona manana an'izay choix zay hoe za ranga tsy anditsony. Rehefa libre ianao ny antsoina hoe libre dia manana fiainana tena tekinao miaina. Ny olona libre dia tena raison libre olona miaina. Tsy misy prison miandry azy. Tsy hoe ino moa ny anarany reny manana permission hitanareo misy fotoana ny gadra ohatrany hoe mba manana permission kely izy famparomoa ohatra permission ny anarany tena kaikinao zatsy ohatr'izay ny prison namoan Jesosy aho hoe prison satana tsy verenako tsony tsy hoe rehefa vita ny androany dia courage rehefa en prison any taty en tonton courage tsy manao an'izany le paster fa vita libre manana choix amin'izay ianao fa raha ohatra koa tsy ianao voavoaka eo dia lasa mangaratra indray logique ianao lasa miverinao la prison indray satria tadidio fa na ny esprit impur na ny esprit saint eny izy miandry tahaka ny liona le esprit impur ka raha miditra varavaranao tsy afaka miditra izy alleluia amen. Fa ny olona hoe esclave indray dia ny olona emprisonné ny olona emprisonné ny olona esclave dia zao tadidio forcé à faire ce que le maître veut les volontés an'le maîtrany tsy maintsy ataony na tsy tiany azy tena kaikinao zany tsy hoe esclave tanao le olona mifoka sy misotro reny misy olona tena fa tsy tetsony tena fa ananany le izy fa tsy maintsy afahany izy ianao ny afaka manafaka azy zay tsy maintsy hoe mivavaka ianao manafaka an'ireny olona zay fa impossible ny voany an'le prison fa tsy maintsy ianao manafaka azy le volonté zany oui tena tsara be mihitsiny le volonté fa tavavoaka anao le volonté fa mba misy fa tsy maintsy misy appuiana fils de Dieu misintona azy zay va ozy izy am'izay le gardien hoe oui il peut satria fa miteny am'izay le juge suprême hoe oui, il est libre, non coupable. Tsy maintsy tafavoakantsika alléluia. La mila anao mora kely miadorer personne zany mora kely miadorer objet zany simple mora latsaka ao anatin'ny adoration ny olona satria ny olona no natao hidera efa noariana ao anatin'ny fiderana ny olona fa ny olona raha tsy mifantoka amin'Andriamanitra anankiray dia lasa sy mety fahasoavana ary mety lasa adoré le marqué zay zavatra izay na fahasoavana ary mety lasa adoré zany hoe le fahasoavana mety hoe ampiasain'Andriamanitra azy lasa miadoré an'iny izy fa tsy miadoré an'le Andriamanitra mampiasa azy ao anaty le fahasoavana ary tsika ve tiako izay mila mitandronytsika ohatra zao ianao zao fa taloha anao fa tia baolina ohatra dia lasa tian'le argentin hoe Messi dia na kristianina be ary ka raha vao hoe mba mijery baolina tsy miteny aza mijery baolina mijery eva baolina fa aza mifantoka amin'ny Messi fa lasa dininao le vrai Messi satria lasa i Messi lasa Andriamanitra ao tsy maintsy mahazo maillot tsy maintsy mahazo maillot amin'ny Barcelone tsy maintsy mijery match tsy mahazo miraté match mihitsy tena kaikinao efa adoration ny anaran'izany ohatrany koa basket efa lasa hoe idole mihitsy ary moa izy Jordan zay mbola zay tsy mahafantatra an'izany dia tsy mahazo tsy manao kiraro raha tsy Jordan tsy manao maillot raha tsy Jordan
zany ny antsona hoe adoration tsy mahavita nin'iny raha tsy misotro kafe zany ny antsona hoe adoration marano alohako reo vao tsy misotro kafe tsy za aloha zay fa zay misy miteny izany mangovotra reo vao tsy misotro kafe efa drogue efa addiction efa idôle daholo fianarana zany ao tsika mila mitandra tena kakinao mora latsaka ao anatin'ny adoration ny olona antan'io vadiko nao mbola miteny hoe vady je t'adore satria ny zavatra nampianarin'Andriamanitra anahy voalohany indrindra alohany idinana atao anatin'ny fanambadiana dia hoe izy irery any no mendrika hiadore teneny raha misy vadinao kaikinao je t'adore pas je t'aime dia ho an'ny futur tena n'adore pas votre mari ou votre femme na ny zanaka koa azy parfum j'adore crave j'adore marina zany na tomobile j'adore ny adoration tena natokana ho an'Andriamanitra amen fa mba atokany amin'izay le izy ohatranytsosoa atokany ho an'Andriamanitra velona le izy ny adoration risaky mivoaka zany ny vavanao hoe adoration na hoe adoré dia ataovy an'Andriamanitra foana le izy ho hitanao mivalina ho hitanao mivalina efa nampianarin'Andriamanitra io resaka adoration io zay fa hoe joko favombelona resaka hoe aretina io efa njoko favombelona reo tamin'ilay tsikongonia tamin'ny 2005 tany nisy an'io tsikongonia io tamin'ny Madagasikara za tsy mahafantatra ny symptôme satria tsy za tsy manana médecin zany hatramin'izao amen tena kaikanao hatramin'izao soratra fotsiny reny any reny anaovana taratasy etsetretra fampidirana ny ankizy any ampianarana sotra zany fa tsisy de toute façon va rien trouver amen tsy mila bilan zany tsika izay tamin'izay tara intercession teo isaky ny anao bilan anao dia psaume 103 atao dia mivoaka vita mivoaka dia bilan égale perfect amen en parfaite santé zany mila mianatra an'izany tena kaikinao mila ianarana zany mila mianatra ny nataony David ianao psaume avakio psaume 103 psaume 91 psaume 23 psaume 21 jusqu'à 150 tonga fiainanao mihitsy iaino hoano isanandro aza manaiky raha tsy letra mihitsy ny fanahinao fa rehefa voky ny fanahinao mikrinao amin'ny aminy iny mikrina mikoro vie divine santé divine anao zao androany mety tsy marary misy marary angao tena kaikanao arabao izy ao anatin'ny bonne santé divine zany ao hoe en bonne santé zany zao tena en bonne santé divine fa tsy hoe isaky ny tonga eto dia mitady guérison foana tany Madagasikara dia tao amin'ny Roxy any le pasteur fitenena dia teneniko mihitsy zavatra mahagaga anao isan-kerinandro nareo dia tsika isaky ny un mois vao misy école de guérison dia ny zareo isan-kerinandro misy 2 fois isan-kerinandro talata saratsikainy ny zareo latsinainy misy école de guérison ary ny Roxy isaky ny zoma ho azay any Madagasikara mijery vidéo dia tonga dia fandraisana rahabe telo mihitsy misy resaka momba ny guérison foana dia nefa maka sara dia misy le même tête le même personne foana no ohatry milahatra dia tena teneniko mihitsy ny zareo hoe tsy normal ho ary ohatra ka anao efa nametrahan'ny pasteur tanana nefa mbola rapitso indray mbola hitako amin'ny sara ianao dia gaga ny olo nareo tsy gaga hoe rehefa mandeha croisade manao croisade ny HVK émission dia mila be ny sitrana ahoana nareo manaraka école ahoana nareo tsy sitrana tsy normal misy indigestion ana parole ao anatin'le olona mihinana izy fa lasa tonga indigestion aminy le izy satria tsy miafinoana raha izy nanjaranao aminaran'i Jesosy efa tsatranyko tsikombonia io daika pasteur Rodolphe koa tratra fa tsy miteniteny izy fa za ihany teneniko amin'izao izy fa za koa fa zao ny ataontsika aseho izy samotsika tsy mivavahana tsy nametrahany tanana samotsika io zavatra io zany manafika ny ino moa ny anaratony
vantaolana rehetrarehetra ny articulation atraty amin'ny atoka katrany am-paladia ny faladio a rehefa mandeha dia ohatrany hoe mandeha ambonina fandraitra mihitsy ianao marary fa tamin'ny voalohany izy tsy fantako fa tena nandeha tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra ndray lakamisy maraina dia nandeha tamin'ilay izy hoy izy pasteur lasy mody a dia rao fotsiny Andriamanitra izy tsy niteny hoe zao ny lista na hoe ohatrany ahoana ny ediko amin'izay ny salon ianao mpanasitrana navoakako aloha ny tenin'Andriamanitra niproklameko ilay izy ohatrany hoe mamelo nafo tena kaikinao mamelo nafo ary hoe français moa zany mamelo nafo attisena le feu sofina dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mitsangana aminy sady marary attisena aloha le feu amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra eo amin'izay vao nalefa ny izy tena mitenanareo amin'ny anaran'i Jesosy fa tena tsy haiko tsony na adiny firy ataony sady ny adore mihira fa tena sitrana zato isan-jato tena sitrana zato isan-jato nanomboka tamin'izao za na misy koa azy zany aretina dia haiko ho anatin'ny fiderana koa manasitrana Andriamanitra mampianatra anareo ny anaran'i Jesosy mijanona anareo an'izany zavatra zany zavatra niainako zany dia heritsika rehefa avy eo a ninona mety razay ny dokotera hoe artrite arthrose ny hitahita sy ny ozy a dia ôhatra tena anareo mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy mahasampena zany satria Jesosy no navita an'ilay izy mpitondra ny teny fotsiny a mampipasy anareo amin'ilay izy fa raha resaka fanasitranana zany tao anaty louange adoration efa bande efa éprouvé tamin'izany zako amen tena sérieux zany migraine zany tsy maintsy mihinana aspirine taloha na tambola kely azy dia mihinana aspirine fa tsisy zany non stop mba manana koa miteny hoe stop tsy mahazo mijanona amin'intsony ianao fa stop dia gazy amin'izay vita tsy miloha intsony tsy miloha atao anaty kitsony ianao ry aretina hoe teneny tsy miloha intsony tsy haiko inona mety misy aretina mety miteny ny dokotera anao dia teneny tsy en location intsony aho hoe tsy en location intsony a manana finoana tsy en location intsony a le Saint-Esprit demeure en moi amen tenez, le Saint-Esprit demeure en moi. Je suis le demeure du Saint-Esprit. La maison de Dieu, c'est moi. Toi, esprit impur, out, dégage. Toi, esprit d'infimité, dégage. Amen. Tenenao fa laianao dia ho lavitry ny aretina. Amen. Ary tsy efa voalaza ve zany? Exode 23-25. Ovakio ne? Tena kaikinao tsy kisangisangy ty zavatra ty. Exode 23-25. Inona voasoratra ao? Fa manompo ny Jehovah-Andriamanitra reo dia hitaniny anao sy ny ranonao izy ary isoroko aminao ny aretina. Et vous servirez le Seigneur votre Dieu, il bénira ton pain et ton eau. Mathieu, vous savez, j'ôterai la maladie du milieu de toi. Alléluia. Tsy ho amin'ny tokantranonao intsony zany, tsy ho amin'ny maisonnao intsony zany, satria raha ianao koa ny teny sy laza tahaka ny lazan'ny Josué 14-15. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Tsy nahita mihitsy ny taranaka Josué anao ka hoe matiny aretina zany. Tena kaikinao impossible ny atafidirana aretina amin'ny fiainako. Sy ny eo amin'ny génération ankorina. Amen. Za mba nanan'izany koa taloha satria na ny dadabeako na ny bebeako na ny tonton na ny tantinako maty ulcère d'estomac. Voninahitra ny Jesosy fa nanandrana anazy. Tena kaikinao nanandrana izy. Tena nanandrana na mihitsy izy tamin'ny 2007 fa nifaranan'Andriamanitra teo amiko ilay izy. Amen. Satria za zao vavolombelona zany fanasitranana zany ito. Za ito. Hoy tsisy zalahy hoe eny sitrany ianao fa miverena ihany isa-taona iverifiena. Eo ianao tena ataoko tany an-tsaina-tany eo miandrasa pôly tsy ho avy eo mihitsy atao an'ilay endoscopie io no jerenao hoe tena sitrana tsara.
avy eo anao ko ny voako ny amin'ny tanany be le tsy very tsy manisaka ntsony a mametra tanany nidirako amin'ny tongo amen tena kaiky anao mila proclame anao tadidio fa satana miaraka amin'ny anjeliny a mitady varavarana foana izy amin'ny tenanao tsy mavoasoratra ve zany Jean 10:10 inona ny rôle satana mangalatra mandringana dia mamono mivoale aloha izy a dia avy eo a détruire avy eo am'izay tuer égorger tsy maintsy hatrany amin'le famonoana mihitsy zany ny tanjony hoy Jesosy tonga ame fiainana be tabe amen zay teny zay a azonao fiainana be tabe zay misokatra eo aminao zay fiainana be tabe zay ary mitobaka zay le mahatonga anao a rehefa metra-tanana ianao dia satria ao anatinao le vie divine dia mipasy any amin'ny hafa koa le vie divine dia lasa manasitrana ny hafa amen secret zany tena kaikanao secret zany ianao zany eto a maka tenin'Andriamanitra ary maka vie divine ihany koa ianao mba ahafahanao mizaran'le izy any amin'ny hafa ao tsika izy mino fa misy ny électricité efa nahita électricité ve ianao tsy hitanao ny électricité fa mihinanao hoe misy électricité matoty mirehatra ao tsika ohatran'izay akio ny Saint Esprit sy ny fiasany ao anatin'ny guérison divine misy le izy ka ny fomba fametrahanao tanana ohatran'le vakitsika teo marika 6 teo nataon'i Jesosy lasa nampisy vokatra hoe sitrany reny miandreniza zany le izy miandry anao mila misy vie divine atao anaty mipasy ao anatin'le fametrahan-tanana iny dia maninona ninona aretina ao anatinao na ao anatinao rehefa mametra-tanana dia tsy maintsy miala satria misy puissant kokoa no le aretinao ao tsika mba miazaka za mametra-tanana amin'ireny olona ireny misy vehivavy zay a izy moa intérimaire atao aminay dia nanao an'le tolikan'ny resaka poignet reny misy anarana le izy misy altelle zay dia hoy izy za fa maninona ny tananao tsy leritseritsy ny ametra-tanana mihitsy tamin'ny voalova gaga be ohatsy hoe fa naninona izy tantara teo za ozy efa mbola kely ozy izy misy croisette azo isan-karazana dia tonga dia nisoroko le altelle dia mivavahako izy dia hoy izy tsy mbola nare an'izany izy tsy mbola nitra-piangonana an'izany fa le bebe any a no efa hoe censé hoe chrétien zany satria hoe katolika zany fa hoe chrétien tsy hitra lala amin'le izy hoe izy satsisitsika dia ozy izy taminao mivavaka ozy izy dia nahafana be ozy izy ny articulation nahatra an' Jesosy za reçoit la guérison dia ina ozy izy ianao olona mbola tsy mivavaka olona ataoko mihitsy hoe ate mihitsy zany satria olona tsy manan'Andriamanitra ozy izy je reçois dia nanina tokoa elle a été guérie tena kaikinao ao aminao le izy aza mitady ositra zany hoe maka ositra momba ny guérison zay vao andeha metra-tanana mino zao famantarana zao manarak'izay mino mametra-tanana e ozy zay ozy tadidy mivadiko tsara ngamba namangy bebe anay zay a tany amin'ny hôpitaly anankiray nisy ramatoa miaraka amin'ny fauteuil roulant mbola ao le sage efa nampisehoko anareo iny tsy neritreritra nivavaka mihitsy zay mivady tamin'ny voalohany fa nahitany Joshua sy Estera teo amin'le bebe anay izy dia mba nijanona izy hoe natsiaro ny zavikeliny teo zay dia tonga dia nanontany fotsiny tina mahazo anao dia izy tsisy heritsony ao izy izy afaka hitsanganako depuis 3 ans zay a ohatrany hoe apla zany eo ambolin'le chaise foana mivavaka nalainy taty mirindra vidéo sary moa izy dia nitazomiko ohatr'izao dia izy zany ao hivavaka aminao a dia ty oa tazomy ty dia izy ka zany ohatra izy tsisy hery pitsery hoa io pitsery rehefa azy au nom de Jésus au nom de Jésus dia gaga izy dia avy eo za tsy nieritreritra hoe atsangana azy fa nisotomoko ohatr'izao izy dia nanaraka amen nanaraka izy a dia ino ozy izy nareo Estera mba niaraka tamiko zay le hoe zay fahitany nataon'ny ray ankio natao ino ozy izy niaraka tamiko Estera nitatana n'le raha matory am'izao Estera mivavaka ao kaiky ao finaritra an' Jesosy dia ray natao ao anatin'ny vidéo anaty téléphone ao le izy
ka ianao mila maneho an'izay andriamanitra zay mila fahasahiny tena kakinao ny audasy tsy angatahana ny audasy a raisinao ny audasy a dia vokatry ny fijoroanao a amin'izay inonao any ten'andriamanitra zany hoe tu crois en Dieu, tu crois en la parole de Dieu, tu crois que tu es rempli de l'Esprit Saint dia manao fotsiny ianao zay ny antsoinao hoe audasy nitsangana teo ambony fauteuilanao le ramatoa gaga izy hoe lasa nisy ely depuis 3 ans izy tsy nitsangana teo ambony le fauteuil fa tsy maintsy mila olona voninahitra an' Jesosy tena kaikanao Dieu de l'impossible en Dieu kaza matahotra mihitsy ny ametra-tanana ny olona malemy sy olona jamba sy apetrao aloha dia avy eo laisse le Saint-Esprit za zao nisy fotoana nametraka adiniko indray anaran'le vivavy le teo amin'ny ary bus fa za zay koa dia nametrahana tanana masony tsy nahiratra izy fa tsy niampese ana mihitsy ny hoe hivavaka tena kaikanao zay zao nahavoanao io mivavaka ianao dia tsy nahita vokatra mila mandroso bebe kokoa zany ianao de plus en plus alefa tena kaikanao alefa aza makivikivy zany io ahoana tsisy olona miditra ao anatin'ny armé zany dia raha mitetaka ahoana ny anafahanao olona ao anaty prison raha ohatra ianao ka tsy samy tifitra satana natao hitifirina tena kaikanao satana sy ny devolina natao hitifirina amin'ny anaran'i Jesosy oui e aloha izay anao ny asany resy zay ny asany resy zay ny asany fa ianao le tsy maintsy manitsaka amen resaka adoration ty zany mila tsahatra am'izay j'adore tsara be le chocolat j'adore les chocolats stop am'izay oka zay le izy oka zay le adoration biby zavatra olona toy ataboiany am'izay fa tsy normal zany Andriamanitra dia mitady vrai adorateur am'izao mitady vrai adorateur izy mba eritreretonareo dia mandeha zay mivady avy mikotrana vao maraina zany dia gaga be zay ka atsika moa zany tsy dia au courant loatra amin'ny vaovao zao tontolo zao dia gaga be zay andro amin'ny fito maraina sady tamin'izay mbola nangatsitsika tsy hiver fa mbola nangatsitsika efa milahatra le ankizy be tabe manodidina ny Stade de France dia tsy aritra nitsony tsy aritra mivady tsony fa dia nantany an'le gardien zany zay hoe fa misy inona reto izy fangatsy fantareo hoe Beyoncé izy raha alina gaga be zay mivady andro amin'ny fito maraina andeha spectacle à 21h Né Johnny sy Mylène Farmer moa firy semaine moa grand 3 semaines anao billet dia fa lany fa 3 semaines eo Bercy tamin'ny mipetraka teo du combien zay dia Bercy ery ambanimbany ery miaraka amin'ny tante Kesoa milahatra hiditra andeha hijery Johnny Hallyday na Mylène Farmer tsy fantatrao miloko moa zany efa tsy tenenina tsony satria efa zay lehilahy eo dia tonga dia ohatran'ny Johnny daholo raha vehivavy dia ohatran'ny Mylène Farmer miloko isan-karazany volo le Beyoncé ozy izy zareo dia avy eo zay ny arivan'iny tratrany embouteillage diso lalana zay mivady dia tratrany embouteillage tany ambadiky ny Stade de France fa mitenenareo fa na lehilahy azy tena ohatran'ny Beyoncé le fandeha tsy mienatra mihitsy na le fiakanjo dia gaga ianao hoe tena esprit le izy mety tsy fananiny Beyoncé le izy mety za tsy miditra any impacte sy ny tsy pacte misy tena manao pacte mihitsy ny ohatran'ny le Kanye West dia niteneny mihitsy hoe za nanao pacte tamin'ny devoly Beyoncé tsy haiko zay tantarany any aloha fa lasa ampiasain'ny satana izy ao ambadiky ny adoration ilo izy izy nareo eo ambany eo na Jackson zany na izy ry Bieber re mafantatra kosa aloha ny anarany fa za tsy mbola nianira mihitsy nainga mandeha any aloha eo ambany eo dia tsy manomboka akory spectacle dia efa feno ina le feno torana tena kakinao ohatranao koa hoe rehefa feno fanay maso
dia mba mitsikasina koa ohatrany reny mihitsy ry zareo tena kaikinao ainao amin'izay manomboka androany hoe fanahy ohatran'iza tamin'ireny dia fanahy ohatran'iza ny amin'izao tareo afaka diserine antsika amin'izay zany zao hoe raha eo amin'ny fanatren'andriamanitra misy fametrahan-tanana ka mienjery aza mieno nireny hoe fanahy masina tsy mbola nampienjera zany dia mikaikinao rehefa mbola tsy mahafantatra dia alolo maingina tena miteny anareo mihitsy tandreo sao dia mitenina tsy mifanahy masina fanahy masina tsy fanahy maloto fa sainy anarany esprit saint c'est l'esprit du Christ l'esprit de l'éternel esprit de Dieu fa mba mitsikasina koa ny endry zareo kay ary zany mitsikasina koa ny endry zareo ny endry Jackson zany fa tonga dia tsy maintsy misy ambulance foana satria misy brancard ibataina an'ilay feny feny fanahy maloto izy amin'io dia bataina satria torana idole des jeunes Johnny je t'adore fa tsy je t'aime zany je t'adore Johnny dia ao tsy mahita an'ilay spectacle akory satria feny feny fanahy maloto ka izy zalahy marina zany feny zareo dia jereo tsara ny inona ny zavatra reo marikenareo ataony ireny rehefa avy fenao izy ka mba ety mitsangana ihany ny fony rempli d'admiration mikika miorakoraka tena tombe en transe tena en transe mihitsiny jereo le misy an'le festival nyroka reny jereo le fa dia efa miaraka amin'ny fifohana moa zalahy tena en transe tsy manaraka an'le rythme akory fa dia oetiny fomba fiteny gasy moa zay oetiny iny oetin-javatra ovety oetin'le môly fa oetin'ny devoly izy en fait matetika ny olona rehefa miteny hoe raha tsy anina tsy démoniaka raha tsy mipelipelika amin'ny tany tsy démoniaka fa reny atsona hoe démoniaka dia kaikinao reny atsona hoe démoniaka tandremo tsara misevalomira mihitsy izy misy esprit misopéré koa ka eo anatin'ireny raisinao ty ty mba ampianaranao tsy izaranao an'ny hafa fa ao anatin'ny danse ao anatin'ny chant misy esprit foana miandry tempo miandry tsano dirana anapatapahany io fa tadio tsara fa rehefa ny esprit saint mitrao dia izay anao lasa adorateur lasa loueur fa rehefa esprit maloto vadika le adoration tadio fahasatanany eo ambadika iny zavatra zao lozika be amin'ny olona mihitsy ny olona biber lozika be mihitsy na bandy ary mba mika koa biber mampinela izy ataoko hoe raha Beyoncé mba bandy Beyoncé fa bandy biber dia mikika biber mba mampinela izy inona ty ataony fa satria le fanahy ao anatiny mihitsy miadore an'le biber ry amboniny scène ry dia hoe izy tena lozika be mihitsy anao anaty spectacle manaotra zao mampirehitra briquet mihitsy sasany fa ianao rehefa manangatanana dia lazaina fahadaro tena kelanao hoe aza menatra mihitsy hoe inona ny ataon'y évangélika ao hita mihitsy secte reo zany koa anaovana tanana oatra zao tsy hitako mihitsy anaovana tanana oatra zao fa normal lamy mihitsy iny na revo Johnny miteny hoe allumer le feu dia mampirehitra an'le izy ianao maro zany ohatry hoe lozika be ohatry hoe tena maro oui Johnny vas-y tu es l'idole des jeunes fa revo ny olona miakohoka amin'ny Jesosy tena miforetaka amin'ny tany io le secte io fa tena hita mihitsy fa devolina ao anatiny mikaikinao hoe zay le izy zay le esprit de l'antichrist aloatra ka tianareo fantatra l'esprit de l'antichrist manodina ny bien ho mal manodina ny mal ho bien raisonné Isaïe 5:20 raisonné satana ny ao ambadiky le izy eny Isaïe 5 verset 20 sao dia averinareo fa mamorona malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal zany dia tokony hatonga saina lozan'izay milaza ny ratso tsara ny tsara ho ratsy ianao zao reo ohatra hoe mandeha ianao motsy hoany fa raha misy olona anankiray mandeha amin'ilay spectacle ohatra ka tena mihetsiketika be dia ohatra zao ohatsy mipozina
ohatsy ny olona tsy normal c'est pas bien qu'il fait là c'est pas bien renao zany zao makany mariage ny olona ka mandiny kilalaka azy zalahy dia anao mipetraka ambony latabatra izy c'est mal ce qu'il fait tsy manaja tsy mi-honoré an'ilay mpanambady izy marina ve zany sa tsy zany za efa tratran'izany tsy mi-honoré an'ilay mpanambady fa mba mandiza kosa tsy izy idiran'ny mpanambady sy ny tsy mpanambady zany io ambadika io fandizanareo misy hafa fa ianao reo voany am-piangonana ka mahitanao izy midansa tena manary lamany dia izy indray manohatry zao le bien ataonao indray malamina izy tsy ohatran'izany mihitsy fideranan'Andriamanitra marina zao sa tsy marina tanareo amin'izay izy ohatra mazava be mihitsy zany lazaiko aminareo zany ianao reo vao tonga ao amin'ny fetiny ianao a ka manohatry zao dia ianao tsy bien fa tu fais mal ianao tsy mi-honoré anahy mihitsy tsy mi-honoré amin'ny fetiko ianao fa reo voany amin'ny Andriamanitra ao ka invité anao izy mba tongavany aminay mba tonga ihany izy ka mitehaka ianao dia andao mba hideran'Andriamanitra izy tsy ohatr'izany fideran'Andriamanitra kaikinao hoe fantaro tsara izy zany deranao qui met de l'obscurité à la place de la lumière et de la lumière à la place de l'obscurité qui mettent la mer à la place du dos et du dos à la place de la mer. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se considèrent prudents. Malheur mihitsy ozy izy a loza ho an'izay mamadika ny tsara ho ratsy ary ny ratsy ho tsara ka amin'ny olona zany hoe fiderana sy fiankofana zany tena adala mihitsy rety evangelika rety adala ohatra jereo hoe izy inona zao ny tao manino anatin'izany izy zany tena kaikanao satria za feno foko feno fitiavana an'Andriamanitra ny foko ko da avenao rehefa provoquena reny rehefa hoe tena mitomany anao dia mitomany ho azy fotsiny e fa tsy hoe taloha rehefa mitomany tsy ohatran'izany akory io mondresina rora dia io fa hitany dada fa mitomany fa avany anaty le izy tsy resaka émotion ny adoration tsy émotion zany mihitsy za mahatonga ny olona raha reo marikenareo fa ny olona rehefa tena mibevaka marina hita izy amin'ny resaka tena tomany dia mivoaka any amin'ny vavany tena mifona Jesosy mifona satria nisy opération surnaturelle nison'Andriamanitra le fo vato dia nasi mifonofo anatiny asika dia ohatran'izay any koa na adoration sy louange tsy forcena le izy bien sûr ianao mila mamolaka ianao mba tsy hidiranao an'izay ntsony zao ohatra tsotra fotsiny na tianao takininina ary na manana ny album bibera rehetrarehetra ary ianao dia manaova sacrifice anao poubelle amin'izay fa tsy kosa mba io pasteur afaka mbateziziky fe le album voalohany mihitsy anisany ohatrany hoe mitazona sampy ao an-trano any zany sampy zany kaikanao sampy zany dia eo vao mijery an'le tavan'le album voalohany dia tadidina daholo ny adalanao rehetra taloha mbola sampy zany piry ary io daholo zay fatifatina sampy taloha reny amen mbola misy mitazonao za tsy hanompo fa misy ao alohany amin'le écran mijery safidy tena kaikanao safidy le izy za tsy andeha ho any an-tranonao mihitsy ka hitsongolika fa anjaranao zay anjaranao zay ka ny fidiko 25 € le album ario faty any na 500 € ary ario piteo édition limité ny soniaviny Johnny mihitsy le zany alo dina rahinao an'izany tehitra ny lanitra anao sa tsy dia hiditra tena kaikanao tehitra sa tsy dia hiditra Josué 24 c'est clair Josué 24 14-15 safidio anio tsy rapitsy fa anio mandraisa décision misy ne zavatra maharary fa mahasalama nify tehirizone iny nify kosa ny pastery fa telopolo taona iny mipetaka taminy foana fa alomba gokao
inona ny ataonao rehefa tonga any amin'ny dentiste na marary le izy tena esolo fahateany io tsy rahanao na telopolo taona reny mipetraka teo satria sady masiso ny goka ny marary tadio tsara fa nify rehefa mararatra ny volonao marary to tiakotenatra ny volo marary daholo ny nairanao ray manontolo nify enjana be kaza misangisangy ohatr'izany mihitsiny rehefa misy zavatra tokony esorina ataovy eo ny eo tenakaikinao ataovy eo ny eo le mitazotazona souvenir reny ario faty amina t-shirt na pantalon na bakravo ario misy de volo eo ambadika inony akoko fanao misy fotoana fofofonina kely matsiarotsiaro ny lasa dia fofofo tsika zao rehefa inona be mihitsy ao fanatrehan'Andriamanitra dia mantomboko na za koa reny mba misy fotoana gaga amin'le fomba fiasan'ny fanahy masina reny misy fotoana ianao vo andeha ametra-tanana le olona efa mitsikasa tsy za inona nampitsikasanaolo do za zay eo fanatrehan'Andriamanitra sy normal tsy za le izy tena kaikinao tsy ianao le izy mila mamerinaingana koa voninahitra any amin'Andriamanitra hoe tsy rehefa mijora tonga dia mikoaka ny olona tandremo fa zao dia lasa ianao le kofan'ny olona koa eo kaikinao mitandremy ianao tidehaka na mitandrina tsika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia enlève les bras tena ohatran'izao mihitsy Psaume 134 verset 2 ne Psaume 134 verset 2 inona volazy ao vakeo amin'ny gasy kely eny azafady Psaume 134 verset 2 manandrata n'inona ohatrany ataon'izy ohatrany ataon'ny fanina ianao milaza faminao an' Jesosy tena jereo ndray masony jereo mihitsy ataovy menatra mihitsy le fanahy mba hitsoaka ianao milaza fa kristianina eo ianao tsy m'élever les mains élevez vos mains dans le sanctuaire et bénissez le Seigneur m'élever les mains en l'air dikan'izany devant le maître les mains en l'air mitolo tena ny anaran'izany tanareo na polisy ana mahay les mains en l'air mitolo tena ka ianao izy nitoloranao tena teny fotsiny ateo na Bieber na Beyoncé Kanye West izy akoho anarany hafa aza variana reto amin'ny firan'izao tontolo zao za miteny anareo fa raha ohatra ka resaka muzika ny resaka muzika fotsiny enjana be mihitsy jetrice sady any ianao tena mahita mahitendry aizy zany hoe fitendrenirendrikisa gitara zany santana zany ohatra hoe raha mitady ianao ohatra hoe tsy mahita nory zareo ka satria Lucifer zay le Ezekiel 28 verset 13 vakitsika tamin'ny heri omeny ny anazy tena hoe kakinao ny anazy koa zay miadory azy mifasoava oui averiky any raha ohatra zareo ka mitady fahavolombelona zany tapeo ao amin'ny YouTube ao amin'ny Google fa olona hard rocker reny tena tsorony zareo mihitsy fa zay mila voninahitra ary mitady vehivavy sy vola dia nanao pacte tamin'ny Satan zato isan-jato ny hard rocker fanao an'izany fa matetika le pira soft pira slow ohatrany tsy miteny an'izany nefa ny tena mitovy ihany le plalo sentiment tadidio tsara fa reny le mpanao hira sentiment slow reny tadidio fa misy fanahy mélancolique bizarre zany tadidio zay menara lesona tsara Psaume 134 verset 2 élevez vos mains dans le sanctuaire bénissez le Seigneur kaikinao hoe tsara zany fanao zany ianao rehefa anatin'lefa inona tsara ianao anatin'ny groupe tanjo ohatra na Joseph Davo ohatra na Rija jereo tsara re
tafiditra ianao dia tena miakatra ho azy le tanana mitehaka ho azy ianao fa tsy mila taritana hoe andao ndray tsika hitehaka andao ndray tsika ary amin'ny gauche andao ndray ary amin'ny droite avance arrière ba tsy mila tenenina tena kakalao en psaume 115 verset 8 efa hitatsika vakitsika tamin'ny heri fa avery fotsiny le izy rappel psaume 115 verset 8 ho takazy zay nanao azy mitovy mihitsiny tena kakalao mitovy ianao zany rehefa anatin'ny adoration misy opération surnaturelle atao amin'ny fanamasina anao tefenanao mba tahaka an'le tomponao ohatra ka andriamanitra tomponao dia tefeny fanamasina ho tonga tahaka ny le tomponao jesosy ny anary tena hoe jesosy ny anary za te ohatra azy mihitsy zany tena tsika mila te ohatra azy aza mienatra tso miloe aza mienatra tso miadore avelao izy miadore an'zay adoreny any tsy miloa an'zay loeny ianao mandrapa fa ianao aza manao tsony rehefa mba fantatrao le izy dia aza mba mijery clip zao toy zao tsony koa aza mieno anazy tsony amen efa misy zao ny écouteur apetao ny écouteur taloha mbola tsisy écouteur zany zao efa mba misy apetaony ianao za zao vao découvrir ny Spotify aika eo anatin'le Spotify zany eritreritra be mihitsy hoe Spotify ty application zany Spotify zany aika ianao Spotify SPOTIFY dia télécharge eo fa hitanao daholo le mihira na teny frantsay na teny anglisy fa tsy hoe nijentilisa ihany ao hitanao ao daholo ary tena bonne qualité mihitsy le izy tena très bonne qualité mihitsy le izy tsitsika tsy manana afaka mizohitra zany hoe connexion limité zany lasa very fotsiny ndraindray le connexion tsika fa mba ampiasao zay manosy pampanareo zao apetao efa mbola tsy mahay télécharger amin'ny YouTube ianao dia ao afaka manao recherche ianao hitanao daholo na ny taloha na ny ankehitriny mihira zay adorateur en Christ alleluia ao tsika ka aza menatra n'izany mihitsy e dia mba mijoroa rehefa misy manontany ianao logika be amin'ny olona hoe mahazo se défouler izy en spectacle raisinote mahazo se défouler izy en spectacle ohatra hoe manala azy vitabaka logika be mihitsy zany tena kaikinao logika amin'ny olombelona zany fa ianao Matthieu 11:28 ianao hoe ina Matthieu 11:28 makanesa ty amiko ianareo miasa fantatra sy mivesatreta manala azy koa ny anaran'izany tena kaikinao manala azy koa ny anaran'izany esoloko daholo mavesatra mazany manala azy tonga eo a dia midera dia mihira dia esory le izy na tsy manala azy vitabaka fa manala azy manala le fatorana sy gidragidra zoga rehetrarehetra eo ampiderana derana fa mandrakizay efa andrabony mba etrrehetra zay fotsiny courage le fanahy masina ry zareo de chronique 20 zay fotsiny natao dia mifamono ny amorita namono tenydimory tsy hina mifamono zareo ny ambany amona ny famono dia voasoratra tao mihitsy niarana maky isika tamin'ny heri fa tsy nisy fa rigany izy rehetra zany hoe les deux derniers miaraka mifanindronao zao dia samy miarantaraka dia samy maty amen tekakanao amen rehefa midera dia ohatr'izay mitsanga any amin'ny enimiako tena rehefa midera ohatr'izay mitsanga any amin'ny enimiako mifamono dia voly tsy mba tianao hoe zany tena tsy mba tianao hoe zany mbola tianao any ve mandihy any amin'ny hafa sasa zavatra tena mampifantatra teo atao tena lefa mampisitana nareo anatin'le izy any ansidina le mampimeka ireny mba tadidinao tsara mipozinao dia mienatra anao hoe nataoko tokoa spectacle se lâche se lâcher pour la fille là lâche-toi t'es même que non lâche-toi dis-le pas qui
222, vérifiez, 222. Raisonnons. Digne nataony David, je me rendrai encore plus vil, encore plus haut, dikan'izany. Eo akaikinao adalan'i Jesosy a. Efa rentsika ve zany? Any nataony Joseph adalan'i Jesosy a. Fou de Dieu, misy an'izay izy eo, fou de Dieu. Je suis fou de Dieu. Allez, pas fou de Dieu, t'es un fou mix. Ça, c'est fou de Dieu. Fou de fou, je suis fou de Dieu. Allez, passe, ça, on est fou de Dieu. Alléluia. Fou de Dieu. Et le fou de Dieu. Le fou de Dieu m'y a adoré. Nous, le fou, ça m'y a adoré. Adala. Ils sont fous de Dieu. C'est ce que les rythmes m'y accompagné. Les femmes piano tout le monde comme ça. Musique m'y accompagné. Faillez-nous ça, les avatars. C'est votre biblique qui me conduit vers le sommet, vers le haut. 2 Samuel 6, 22, je me rendrai encore plus fou que cela. Et je serai apprécié à mes yeux. Mais auprès des femmes de chambre que tu as parlé, je serai en honneur. Salut, car nous, le Seigneur, nous frères, devant le Dieu vivant. La samanite nulle. Alléluia. Une danse à l'état de Dieu facile d'humilité. Vous savez? Une danse, une danse, moi tout le monde m'a dit, t'es où tu nous l'entrances, hein? Vous savez, où est le fanat, on m'a dit? Posséder le fanat, c'est non les femmes m'a dit. Ah, ça mérite jamais, ça ne tu es possession, tu es dévoilé dans ma vie de position, parce que toi tu es possédé par le Saint-Esprit. Possédé par le Saint-Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit, dit Kanzal. Je suis sa position. 1 Corinthiens 6, mon café, c'est fin. Vous êtes la position du Saint-Esprit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il vous a racheté aussi, c'est un grand prix. Quand on a comme demande, je bouge à cause de qui? À cause de Dieu. Et par qui? Par le Saint-Esprit. Amen. C'est un point de non, c'est-à-dire, les TNT, tout va être break ton antique. Ma planète antique. Oui, ma force, c'est la joie. La joie de l'Éternel est ma force. Amen. Tu n'en belises? Mianatra, tsy fiteraka ianao mianatra. Mety tsy tonga ilay izy dia hainao fa maneke mianatra dia hitanao zavatra vokatra. Signe d'obéissance, reconnaissance, mahitreto hoe ny fomba ampiakanjo maro azy zany. Tsy miteny ny postara Macron na ny postara Trump, tsy miteny teraka tsotr'ireny. Ny akanjona roa zany taloha tena hoe tsisy pentina tena hafa mihitsy satria ny postara président mitovy ny postara journaliste ny vidiny mety 20 000 € fa ohatra vidina postara nanaovako any fa nanodidiny any ny roi hafa mihitsy satria izy roi tsy maintsy miavaka fa ina nataony David sady vitiny io en transe terakakinao en transe feno fanahy masina izy ary devant Dieu, direo ndray no akaikinao dia teneno izy rehefa miadore ianao rehefa aloe ianao dia devant Dieu. Zany hoe na irery ary ianao amin'ny salon, tadidiko ny salon ny adoreko, tadidiko ny salon zay loeko fa aika teo mason'Andriamanitra fa ny masona nampianatra an'izany dia zaraiko aminareo izy aza mieritreritra mihitsy tsy maintsy devant tel nombre de personnes, non, tout ça est ici. Nous, nous autres hommes, se défouler en spectacle, on se lâche aussi. On se lâche tout.
devant l'adoration, dans l'adoration, dans la louange. Afektsika ny Jesosy. Alléluia. Aotsika. Mila misafidy ianao tsy handeha amin'ireny fetifety ireny intsony. Ary tsy mi-honore zavatra tsy tokony honorenao intsony. Amen. Ny olona izay mbola voafatitra izay dia mbola ataoko foana hoe mbola voafatitra ny religion sy ny fombafomba izy. Voafatitra ny religion sy ny fombafomba izy noho ny monde mety iainana, noho ny mety vavan'ny olona, mety réaction an'ny olona, ekenao hoe fa olona be ilay kositraka sa Andriamanitra. Olona be ilay kositraka sa Andriamanitra. Ianao mitady an'Andriamanitra isan'andro, mitady an'Andriamanitra re ianao io tena kaikanao mitady ianao matombola tonga izay roany. Ka tsy sitrak'olombelona reny ny olona midikte. Misy hira izay koa reo le tsy ny olona midikte an'izay zavatra tokony ataonao, Andriamanitra midikte an'izay zavatra tokony ataonao, ka litin'Andriamanitra ianao. Ka misy foana ny olona dikteny, zao ny fomba fanao dia tsy fanao zao dia inona ny tian'Andriamanitra ataoko, inona ny tian'Andriamanitra ataoko. Za miteny ianao za no tsy nijery anao rehetra na nidery anao no tsy nidery. Fa raha nidery anao dia teo mason'Andriamanitra fa tsy eo masona. Anao sy Andriamanitra izay, za mampianatra ary nahita vokatra ako. Atoa mbola mahasama mampianatra raha tsy nahita vokatra tsy mampianatra anao zany. Sanatry bava mihitsy. Aleoko tsy mampianatra raha tsy mahita vokatra. Ary tsisy dikany saserany any. Satria ohatry ny kipantsona maneno ena moa mbo avy teny zareo zavatra vita maneno tsisy dikany, tsisy son, tsisy inona. La mitandrina tsika. Tsy culture américaine na évangélique. Culture céleste, ny adoration sy ny louange. Manokatra mivaravarana manitra kely izy satria devant le Seigneur nanaovanao azy. Vao midera zany ianao. Ina le psaume 22. Ina le psaume 22. Verset 3. Tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Vao mideraka ianao zany dia tonga dia mifotsy Andriamanitra. Tiako zany, tonga dia mipetraka izy dia mijery. Ary izy tsy mijerijery ianao foana zany ka tonga dia ny amorita sy ny tita sy ny karazany ary pidery ianao tena kaikanao za ilatsaka pidery amin'izay. Ka na seul na avec l'assemblée vas-y. Efa misy problème iny oetao tsy tia mifanamaloto ny fiderana tena kaikanao tsy tia mifanamaloto ny fiderana. Zay mahatonga antsika latsainy zareo rehefa midera an'Andriamanitra miezantsika inona koa zany mariage zany dia tsisy efa tsy fiderana satria tsy zakan'ilay fanamaloto ilay izy dia miezana ianao. Ny andretsika dia manangatangatananao atsangaro ny tananao. Psaume 134 teo. Psaume 134 verset 2 milaza élevé les mains. Menamenatra zany. Tsisy menatra eto tena kaikanao tsisy menatra zany. Ny danse sy adoration dia affecté à un Dieu foana. Dia naka ohatra kely tsika tamin'ny heriny jereo le indigène reny, jereo le indien reny. Manao danse de la pluie sy ny karazana izy fa tsy maintsy affecté amin'ny Dieu satria mitady pluie avy amin'ny Dieu izy. Mandindia eo izy manao danse ny resaka moisson satria mitady moisson avy amin'ilay Dieu zay atsono. Dia en transe amin'izay avy eo le sorcier dia hoy izy miteny amin'izay izy avy eo azo orantsika rapitra dia avy ny orana satria asiny satana mba amatorany anazy dia mody asiny valiny tsy indraindray. Dia fa teneko anareo ny zavatra nitranga tamin'ny ao amin'ny 1 tamin'ny andron'ny Élie matoa nazaka 450 prophètes sy nazaka ny taranak'Israely ireo baalista dia satria efa nahita vokatra tamin'ny Baal izy. Fa le Andriamanitra tsy maintsy asehonao amin'izay takony nampisehon'ny Élie. Amen. Le audace-ny Élie androany raiso aminaran'i Jesosy mijoroanao amin'izay audace-ny Élie zay
mba istretany hoe iliny efa fanomena senjizabely vao hitako hoe lahy ili tonga dia tapahako ny olona fanaka izy natao tamin'ny voalohany izy natao ohatra fa vao nahazo ny tenin'Andriamanitra izy ndao amin'izay tsika hiakatra ny Mont-Carmel ary dia hitantsika eo izy zany Andriamanitra mba mahasamy teny ohatr'izany teny ndraiky mba mahasamy teny an'izany amin'ny ankohonanao amin'ny famianao za tsy hira ntsony za tsy hira ntsony fotoana hono zany ianao tena mpihira maly eo be mihitsy ny tiantsona mitendry glita ka gitara zany glita zany aza manao tsona za tsy hitendry ary ny gitara fa natokako a ho instrument de musique ho an'Andriamanitra tendry eo am'izay manao voatry ny psaume dia ranao indre zany atsaranao hoay ty zanako dia ranao a Jesosy ady mitendry eo anao za zao dia efa nandatsaka mihitsy mba hianatra ny zao ariko zao meza mivaly tiako any ariko tiako ny feoany ary tsy maintsy haiko oa raha isinao dia tsy ny religion mihitsy no nanangana ny fiderana tsy fombafomba le izy tsy culture avy amin'ny fotsy zany fiderana zany hoe zay ndray ny culture avy amin'ny fotsy dia maintatra tonga dia mila manany tsy a so kosa dia mba le fotsiny découvriran'le izy dia avy eo miny mainty fa le momba ny rasisme niditra kely indray le dévolon'ny rasiste hoe avy amin'ny fotsy fa aza raisina tadidio tsara fa rehefa mifanatrehan'Andriamanitra tsika ka rehefa monsieur le mettre en contact avec le vrai Dieu l'esprit atsika dia lasa en extase tsika zay le hoe tsy tompon'ny tena ntsony dia mikakanao tsy tompon'ny tenako reo vao mbola anatin'ny adoration sy louange ianao ka mbola tompon'ny tenanao a mbola tsy tafiditra anatin'le izy ianao tena tsoroko jereo tsara fotsiny ny fomba fanao ny devoly a amin'ny fiadorenana azy tadio fa copieur satana tena kaikanao copieur satana fa ohatriny reny ny tian'Andriamanitra ho atao a eo aminy ianao tsy tompon'ny tenanao ntsony rehefa miterana azy teran'Andriamanitra resako teran'i Jesosy teran'ny fanahy masina tsy tompon'ny tenanao ntsony ianao tsy mijery azondray passe ampiseho fandratao faherikany si peut-être raha iko zay passe misy raha tonton Eric raha raiko zay passe na passe terana zako manana any anahy tsy akidera-pasy io tsy resaka rythme mpahana tsisy muzika areo midera foana fa tsara le izy no mba misy muzika kosa zany tsara ny akapela fa tsara koa le mba misy muzika kosa aloha tsika zao dia efa nandatsaka hoe ho avy ny mpitendry teny anao fa nany mpitendry ary ho avy ny mpitendry sy ho avy ny instrument de musique manko zao raha ho avy ny instrument de musique ny mpitendry koa efa ho avy misy tonton Eric zao hoe ny sonao efa misy dikan'izay inona sisa netsika mbavaka mpitendry zany tsotra efa ny valomavaka efa voavaly amen ka aza miandry zavatra be mihitsy raha tsy ohatry zao tsika zao fitorontsika ohatry zao fitorontsika rehefa 300 rehefa 3000 rehefa 30 000 amen mitovy ohatr'ireny ny fihetsikitsika fa tsy hoe lasa miova lasa inaccessible tena mikakanao tsy izy zany misy a ny pasteur tena mitoro mihitsy za tena mbola mandia findrafinao mbola mandia anazy zany mitsoroko tsika extrémiste totsika ila extrémiste tsika zay Andriamanitra extrémiste na ianao mafana tena mikakanao na ianao mafana na ianao mangatsika reo vao matimaty ianao aloako mivavaka dia tenendry tenizaka izay tsisy marimaritra iraisana zany zany ny Andriamanitra fa rehefa midetaka ianao dia midetaka rehefa maty ianao dia tsy ekipany ao amin'ny Hébreu 10 verset dasony misy an'izao zavatra zao misy teny ty tsy nomaniko ty fa Hébreu 10 verset 38 angambany izy zay or le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Tsy mahafaly an'Andriamanitra mihitsy ny fiamorana. Ny oloko maro no velon'ny finoana fa raha miembotra izy dia tsy sitraka ny fanahiko zany. Tsy sitraky ny fanahiko Jehovah Tompo maro. Tsy sitrany zany.
Dikan'izany aza manao findrafonao mandroso dia miembotra mandroso dia miembotra mandroso dia miembotra mandrosotsika en avance tegna kaikinao en avance araiky tosika ao anahy dia en avance alléluia loha ny olona mbola miloa hoe le dieu de ce monde reny na kristiana izy na tsy kristiana vilao alohany anazy any ampahafantaro amin'ny alala fomba fiainanao ny tena vrai dieu. Misy olona tena fiera mihitsy, misy olona hoe zako olona za sociable dia mbola mandihy any iza ny honorenao anatin'le dia efa tsy nira ntsony moa izy fa isy izay mpihira eny anaty jojoby azy malesa zany dodosiny dikan'izany izay raha hirina mivoaka tamin'ny andron'ny malesa iny dia misy resaka malesa foana ny jojoby ngamba ny album anankiray misy malesa foana ny anatiny lozika ilay izy zany vary tena tena mpihira azy satria mpivarotra malesa no marina le izy eritrereto tsara le izy eritrereto le izy alohan'ny hitondronareo molotra anao hoe nareo kosa dia vehivava loatra ndraindray tsy vehivava fa jereo le hira dia jereo le vokatra raiza le hira mandeha iray kristiana any am-piangonana le malesa malesa fa any amin'ny boîte de nuit satria any amin'ny boîte de nuit fitsangajangana adultère malesa ny tedavina any mazo zany ka dia Andriamanitra izy no ambadika malesa Andriamanitra Jehovah no ambadika malesa mba mieritrereta kely fotsiny tsika sokafy kely ny intelligence anao androany mila miovy anao mila catégorique tena kaikinao mila catégorique ohatra ny josoa aza fiera amin'ny zavatra tsisy zany misy ny olona michante alléluia izy androany fa lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi raha inonao ny téléphone sy mipetraka amin'ny kasika sy ny clip mandeha amin'ny télé besa sy lolo fa mitondra ny tena anarana mpona Jesosy alo vazana anaovana azy Johnny ka le olona tsinna zany mety be rehefa miteniteny zany dia tonga rehefa miteniteny zany paster dia ahonga ny paster dia tsy samy teny mihitsy paster ny paster anay tsy ny paster anay libre be kokoa noho ny any aminareo fa iza dia tavinao ny paster angamba mapiditra ny lanitra anao sa Jesosy sederanao mapiditra ny lanitra anao ary sederanao ihany koa mapiditra anao ny amin'ny enfer raha ohatra ka Satana no deanao tadidio tsara fa ny olona zay efa nanao visite ny enfer jereo tsara inona ny ataony zareo any miderany Satana amin'ny adalany tetỳ ambony tany raha misy olona mpijangajanga maty tetỳ dia miderany Satana fijangajangana izy any ambany any jereo le antony ary vakeo kosa ny apocalypse no hoany zay mpidehany tetỳ ambony tany fa inona ny ataony devant trône de l'éternel manangatanana dia mihira alléluia hosana ho an'le avo indrindra ho an'le mitoetra amin'ny seza fiandrianana ao anatin'ny bokyny apocalypse fa mba ilona mamaky baiboly kely anao azafady zay koa hoe madiso anao ianao tsy mamaky baiboly manana baiboly taloha anao tsy nanana fa mba manana amizay fa zao ndray mila mamaky tena fianao mila mamaky indray zao taloha anao tsy nanana zao efa manana zao ndray efa manana mila mamaky indray zany zao ary rehefa mamaky dia mila médité koa misy fandrosoana foana zany misy eta alléluia fakeo boky ny apocalypse fa zany ny ataon'ireo zao no efa nahita mihitsy teo miaraka amin'ny 24 ancien izy reto olona reto miaraka amin'ny akanjo fotsy mideran'Andriamanitra ao zany amina tapitrisana mideran'Andriamanitra ohatra zany satria tsy andevy tsony fa ny olona esclave ety ambony tany dia hoe kaikinao zay esclave zay mahatonga anao esclave ety ambony tany esclave koa any an-davakana ka tsy alao hoe libre androany tsy alao libre androany mba hafanao miadore libre any an-danitra toy izay miadore amin'le péché efa tokony nafana teo ambony tany ataonao any an-davakana any amin'ny helo vakio le izy prometiavana vakio le izy mba ho fanampiny ho an'ireo olona zay permetiavan'i Jesosy nanao visite ny helo
fa zay zavatra ohatra hoe ajejojona ny atety dia ajejojona no ataony any mandrakizay satria pesely izy kaja mamoteny koa hoe jejo koa ndre zany efa teneny hoe tsara dia tsara fa jejo ny fanahy le jejo indraindray misy teny gasy mila marina foana mila reglena kely jejo zany a detaka jejo zany a maneho tenany mihitsiny hoe manitona olona hito a jereo a manito maso zany jejo zany fa ny tsara tsy mily maneho satria efa tsara alleloia ao tsika amaranatsika hideritsika alohatry aloha mbola misy aza tiako jerevana zavatra ny ainako ty teokakinao mety ny ainanao ihany koa le izy na dia boîte de nuit zalahy miady eo am'le miroir mihitsy izy efa natolofana masina am'zany zao mifanao manao an'le danse misy fomba fiteny zalahy azy mihitsy satria ohatrany danse mifamazy zay sa dia mifantatrareo zay janjanjio ohatrany batelle zay dia eo Dio devant di classe zany dia nefa rehefa avy eo rehefa dimanche ny andro ao am-piangonana nefa rehefa saina mivery anao tsy mba miiky mihitsy tsy mba tsy hoe manao batelle ohatsika tsy mba tenanao da ataonao tsinitsiny jereo no akaikinao 2 Samuel 6:22 sainsaino am'izay io hoe 2 Samuel 6:22 vavany David dia olona araka ny fon'Andriamanitra mihitsy no teny ataoko plus fou que hier ny ahako izy izy io lasa fiako vakina aminareo le izy je me rendrai encore plus fou que cela devant le Seigneur any fou fou eo am devant kina nitika an'iny zao mba crie eo am'izay jesosinao io mba ny anaran'i jesosy am'izay criena fa tsy nidolina izalizy zao aza oka anao tsy anaraka pipaolina tsony tsy vidy boky pipaolina tsy amaky émission pipaolina madelon pipaolina andevinao pipaolina aleo maty andevina maty izy jesosy pipaolina lao zareo ifampiselebre ny tenany any toi célèbre Dieu teneny kakao toi célèbre Dieu élève Dieu raisinao ny vetivetika ny hira anankiray dia misy zavatra efatra ny hira anankiray dia misy zavatra efatra mahatonga amin'ny composé anazy voalohany indrindra tsy maintsy misy fanaro ho azonao am'izay manomboka ny hira manomboka ny hoaky fanaro ao inspiré du Saint-Esprit mais non s'inspire inspiré à un esprit de solitude slow inspiré à un esprit d'adultère slow mitarika ny patorino miaraka amin'le lala miaraka amin'vavy satria misy za tena tadidiko mihitsy misy hira slow tena tonga dia mampirisika anao mihitsy hoe andana miala matory amin'le lala andana miala matory avehivavy tsy slow rehetra fa misy hira tena spéciale mihitsy manaraka ao anatin'izy dia matetika ilay izy rehefa le 14 février reny mihitsy le miparitaka ny esprit d'adultère sady io fa tsy fety fitiavana zany io kristiany tena mikaikinao tsy izy io fitiavana fijambajangana amin'io za tsy miteny tsy aza fitiavana valinao za menakadô meo izy tena atao fahazamba mijabajabaka amin'le valentin efa esprit amin'ny valentin zany miasa am'io tsy esprit de Dieu ao anatin'io tena tsoroko anareo ao anatin'io betsaka amin'ny vehivavy potika manolo tena amin'ny lehilahy tsy vadiny akory amin'io potika ary tena ny lehilahy no ampiasainy satana mamotika vehivavy be tabe amin'io ny adultère na ny olona efa manambady ary manimba zavatra be tabe mihitsy amin'io
io tsy resaka esprit ny olona matetika raha miteny kristiana esprit commercial be c'est plus que commercial satria any amin'ny 1 Corinthiens 6 verset 16 17 18 dia miteny mihitsy fa mitsangatsangana dia miafatena mihitsy le izy kanefa zay no fa le izy fa andro ny fitiavana Saint-Valentin fa fitsangatsangana be da be mihitsy ary resabola mivarotra zafady amin'ny olona le izy tabo fa amitsika le tsy tabo fa pitsirona eto mivay mba hositrana amin'io na ny hôtely mora na ny accès ny hôtely mora na ny préservatif mora atao promotion daholo mba hitarika ny olona anatin'ny fitsangatsangana ianao Dieu est amour adore Dieu amen soyez remplis de l'amour ka tadio zany inspirer-niza aloha le olona mihira zay de le olona mihira koa le toepony jereo tsara David olona araka ny fon'Andriamanitra raisinoto mihitsy olona araka ny fon'Andriamanitra misy dikan'Andriamanitra matono teny an'izay ary ny fiderany David dia araka ny sitrapon'Andriamanitra satria olona araka ny fon'Andriamanitra David ao tsika avy eo ndray miditra amizay superficiel 3 les rythmes l'instrument de musique tadidio fa ny instrument de musique Ézéchiel 28 13 les houles les esprits m'inspiré l'esprit m'inspiré les deux poules les houles fa David olona araka ny fon'Andriamanitra dia le olona araka ny fon'Andriamanitra David avy eo rehefa nideny dia olona ankasan'Andriamanitra izy devant Dieu nanaovany azy ny 3 rythme reggae etsetsetsetsa avy eo miditra amizay musique mbola tsy miditra le parole 4 miditra musique aloha andeha ahoana zany fiteny zany mba tonga le olona lonaka le terrain lasa atao préparation zay préparation en terrain ampidirana le teny amizay ao tsika le musique rehefa tiapiditra resaka momba mitsangatsangana eo aux alentours izy resaka fôsamora dia atao slow tsisy olona mandeha slow amin'ny hard rock rehefa hard rock samby seul fa rehefa slow dia atao malefalefaka zany zao adoration zany mandeha zany ianao raha médité tenin'Andriamanitra am'zany tonga dia miditra tonga dia plané ohatrany aigle fa raha ohatra ka slow zao zany dia tonga dia mifanatona azy dia tady partenaire tady vehivavy dia ny vehivavy indray manao manjamandra manao mipitrapitra mba tetaviny bandy na vadinao ary aza mitsangana mbela ty reo amen afaka famille nareo ka nareo koa manentana mivady famille kosa famille zay fa tsy mandiso lo fa za mandiso lo amin'ny Saint Esprit tsara mamy zany ny adoration zany fa dimy miditra amizay le teny miditra amizay le teny inona eny manandrama fotsiny fa andraisantsika leso tapeo rap français na rap gasy dia mba enoina inona ny tenenina soit inona mivoizina soit teny ratsy rébellion contre les parents rébellion contre le gouvernement colère zany ny ao anatiny dia tonga saina amizay anao mba ohatriny ao Saint-Esprit hoe miinspiré olona hira takan'izany ary inona ny tanjony mba enomy jeune an'izay amin'ny terina génération tena kaikinao arovo génération anao ary fahenina farany le adresse le adoration adresse le louange izy Dieu vrai Dieu avec X atao hoe Dieu avec X atao hoe Dieu metabe dia tsy vakolady dia Satan eo kaiky dia indray ataovy tonga dia grand Dieu amizay azonao tsara ndraiky tapisaka ao anatinao le izy fa Satan mandefa plusieurs dieux mba irécoltena adoration sy louange fa ho anazy le izy
tadio tsara fa reny olona mirahiry reny zareo manandra tena daholo je suis beau, je suis jeune, je suis free zany daholo no teneny je suis riche ditanareo le zala rappeur sy ny karazany je suis riche miaraka amin'ny lakilehany tomobile akolehana 500 gramme mazevatra re zany zany ny ampiteraterana anao dia vola betabe sokafanao ohatr' zao je suis tena akaikinao ny na le je suis de raiko hoe le grand je suis ao zay ny adresy ny fidiranao zany a ny adresy ny fidiranao a mila tonga ny an-danitra amen alleloia raisinao fotsiny amin'izay reto verset reto miditra amin'ny tena izy tsika psaume 115 verset 8 efa mivakitsika teo fa very ceux qui le font sont comme elle ainsi que tous ceux qui se confient en elle raha ianao milaza fa mi se confie en Dieu raha milaza fa mi-adorer en Dieu dia ho tahaka azy ianao ahoana zany nataonao mba ho tahaka n'Andriamanitra ianao tu le loues tu l'adores tu laisses de côté tous ceux qui sont Dieu les faux dieux que Satan lui-même sont derrière eux tandremy zay psaume 56 verset 12 moi je me confie en Dieu je ne crains rien que peuvent me faire les hommes je me confie en Dieu dikanao se confie manao adala mihitsy manao confiance azy totale ka ny adoration dia tena confiance totale amin'Andriamanitra mihitsy mireconnaissez tanteraka ianao fa ianao io dia Andriamanitra psaume 31 verset 7 ny amaranako azy raisinoty tena raisinoty fa anampy anareo be anampy anareo le izy psaume 31 verset 7 je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles je me confie en l'Éternel je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles malahelo ny antsika mahita an'ireny maheritreretanareo mafantatrareo moa 3 millions d'euros ne niofan'ny Stade de France 3 millions d'euros rehefa mihira sy derainao ny idôle zao tontolo zao mahazo vokatra na 150 millions de dollars minimum tsisy miteny ny olona fafali ny olona satria miendrika io deraina kosa izy ils ont bien travaillé ils ont mérité ça tenenao akaikinao dia jereo tsy mendrika mihoatra lavitra ny deraina no zao Andriamanitra ianao raha ohatra ka tenenina hoe mba manao varakitra tesinao izay ndray le vola nefa ny olona mavita mipaye 150 euros milahatra adiny film milahatra 2 semaines pour Mylène Farmer sy Johnny tsy mampanina anao zany miendrika ny Johnny kosa ny atoriny eo versi kely tsy maninona ary tsy miendrika lavitra no zao ny Andriamanitra sy Andriamanitra ao hoe mba menatra tena kakinao mba menatra raha ngaty raha matoty koa mba menatra ianao io mijery amin'ny télé sy mare eo anatin'ny radio mba menatra reto tena mba menatra mba avoay am'izay le tena vrai chrétien ianao hoe zaranga tsy mitsongolongolika am'izay Babylone any non ao aingana mikofo lisany efa mikofo ao mba mandikeny honoreo le marie rehefa tsy mahay manaja tena le marie za koa tsy hanaja azy mahery be zany fomba fiteny zany fa désolé rehefa tsy mahay manaja tena le marie manaja an'Andriamanitra voalohany ao anatin'le marie ao anatin'le mariage zany mbola tena kaikinao mbola lalina be zao zany sarotra be amin'ny olona zao mandray an'izany dia ahoana ny fijery amin'ny papa ahoana ny fijery amin'ny mama ahoana ny fijery amin'ny cousin cousine dia tsy hihina mihitsy zany ao porofoy mianara fiderana sy louange sy adoration fa mahita ianao hainao avy eo no mitarika azy zany taloha kosa mba nanditra-panontanianatra zany vao nahay kelikely momba ny louange sy adoration tonga dia examen final sady nazo ana tonga dia mariage 2007 fa de A à Z louange sy adoration tonga dia nataonay mihitsy ny voalohany betsaka amin'ny tsy faly fa aloka nahita olona tsy faly tsy zay Andriamanitra ny tsy faly satria andro ray tsy miverina mariage tena kaikinao andro ray tsy miverina mariage
raha tena kristianina ianao aloha fa sasamako afaka miveriny indroy ny telo afaka aminao mariage indray izy amin'ny deuxième femme troisième femme quatrième homme fa ny anahy aloha dia ray ny mivady koa fatako fa ray dia za mantsy ny ozy za mantsy ny invité tsy mbola nanomboka koa ro feona muzika fa tonga dia nitenena andro ray ty tsy miverina ntsony raha ty anay nareo atao kelyky vetivetika aloha zay anajatsina an'Andriamanitra zay mahatonga anao hoe raha ohatra ka mi-invité nareo azo invité nareo ohatra ka tsy anao zato isan-jato satria za tsy afaka ampanefitra n'le Andriamanitra ao anatin'izany zavatra indrindra fa hoe olona efa nampianarina fanahy masina dia zole fonako fa tsy sitrapoko le izy na sitrapony raiko zay any an-danitra amen. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Teny ao amin'ny bokinao zay mivakinao. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Vaines idoles daholo zany. Moi, je m'attache à Dieu. Moi, je sers Dieu. Je me confie en lui. Amen. Tsangantsika. Ao anatin'ny louange cette oration dia Andriamanitra ray no raitsika ary tompontsika. Izy mampianatra atsika, izy migerira atsika, izy mibenira atsika. Androany mitady olona araka ny fony Andriamanitra. Hitatsika teo fa manomboka any amin'ny Kristy mazoa tsika. Tonga dia afaka vonoina mihitsy hoe hira voalohany. Pozy aloka. Pozy aloka. Androany raha anao fanamby ianao amin'io Andriamanitra io tena hanompo anao a Jesosy le fanompony dia ao anatin'ny fiderana fa miteny anao fa peu importe ny aretina, peu importe ny tahotra, peu importe tena hitanao peu importe zay dia vola ambadiky ny faratsiana rehetra, dia vola ambadiky ny fampahoriana rehetra, zay dia rehetra. Amen. Aza mijery zay pasin'ny pasterany fa hira ao dia rao Jesosy ao tsika herintsika mandritry ny 15 minutes ao Christ est ma joie et en Dieu en Christ ny Jesosy fa miasa ny herin'Andriamanitra davinareo fa avaiza zao le mipotom-bolamena zay raha nanana dia mba namboariko kokoligna aho fa mariky ny gloire de Dieu. Tena hoe mariky ny gloire de Dieu. Mariky ny fanatrehan'Andriamanitra fa aminay tsika teo tsisy inona fa izy tsy zay tiany ataony. Ndao izy saotra n'Andriamanitra kely amin'ny teny amin'ny fanatrehany ary mba minomo tena kaikinao mba minomo efa mba tonga etoana dia mba minomo amin'izay fa miasa amin'ny esprit anao izy ao amin'ny âme anao izy ao amin'ny corps-nao. Androany raha guérison l'école dia misotro ny guérison akasika anao tany tapitondokatra any Paladina. Raisy ny fanasitranana zato isan-jato aminaran'i Jesosy. Ary raha ohatra ianao ka tsy marary dia ho tazominy zany santé divine zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ho lavitra anao tokoa, ho lavitra ny lainao, lavitra ny ankonanao ny aretana satria ianao anompon'i Jehovah. Exode 23-25 makitsika teo tompoy Jehovah Andriamanitra. Adoreo Jehovah Andriamanitra ao sady ambinina ny sakafo ambinina raha fisotro ary teneko izy ho lavitra anareo ny aretana. Mandeha ihany amin'izao herinao zao amin'izao fifalianao zao fa izy no mianao izy no mitrotro izy no mibaby anao mandeha ihany ary mahomby azy avoainy vokatra amin'ny anaran'i Jesosy. Iaiko manodidina no fijoronao no dansy joroanao ny anaran'i Jesosy sy ny amin'ny joroanao ny amin'ny adoration sy ny louange zay adressenao azy fa lehibe n'Andriamanitra ao ary anaraka anao ihany izy amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Amen. Fa fasoavan'Andriamanitra madio zao fasoavan'Andriamanitra madio zao nareo. Amen. Teritsika.